satria tonga eto sika rehetra manatrika atsika eto ny tompo ndao tsika me voninahitra azy aloha voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahazo toerantsika rehetra ary aloha. Misaotra an'Andriamanitra sika noho ny amin'izao fanateram-bokatra ny chorale herinandrom-bokatra izao izay iarahantsika eto ankehitriny miaraka amin'ireto ray aman-dreny ao Tony Fara, ao pasteur José Alain, pasteur président ray aman-dreny moa nampitondra ny fialan-tsiny fa noho ny amin'ny ariarahana satria efa teo izy teo hatramin'ny teo dia somary maheno vizabizaka kely izy dia nandefa ny teny fialan-tsiny fa dia apetraka aminareo ray aman-dreny Tony Fara sy pasteur José Alain ny fandaminana an'ity conférence izay milaza ny hoe ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitazana tanora. Dia misaotra antsika rehetra izay tonga izy Andriamanitra ny hanome antsika ny fahanazava-tsaina na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tanora dia hanolo-tsaina antsika amin'izany rehetra izany ary makasitraka anareo ray aman-dreny ny amin'ny fanorotoroana ny amin'ny zanakareo ny amin'izany andraikitry ny fiangonana kristianina ho fitaizana ny tanora antsika izany amin'izao vaninandro iainantsika izao dia omena anareo tompoko ny sehatra tsika rehetra kosa mahazo mandray anjara fampaherezana sy toromarika amin'izany fitazana ny tanora antsika izany. Misaotra tompoko misokatra ary ny fotoanantsika amin'izany conférence ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitaizana tanora makasitraka tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dao ary hanomboka fotoana indray tsika tapany faharoa hitsangana antsika rehetrarehetra azy. Tompo mba tiaona amina ny ka ny oreka ny rando ataona amomba ite ny fanayo ny fana inawira misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika raha mbola anatratra ny ty arivo ty ny famindrampon'Andriamanitra tsy landritra ny mbola natoy izao atsika ndao hanomboka ny fotoana ratsika sokafy eo ambany masinao ny salamo tahaka ny efa mazatra mihitsy nefa na dia mazatra raha ny teny mahasoa antsika ny teny averimberina ny salamo voalohany hatrany no andeha ho ideratsika an'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra ray izany salamo voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny farany satria io moa ilay atao hoe salamo sivana izany dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany aoriana zany famakiana salamo zany dia ny hira fahenina avia miondre rehivazatany eo fa lehibe Jehova sy masina tokoa ny andininy voalohany ihany. Eny are dao ary tsika rehetra aloha ry araka nangatanana ame voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enika eo voninahiny tany rehetra. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny salamo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoha amin'ny fotoana ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho faheliny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajany eo amin'ny fitsarana
na ny mpanoty eo amin'ny fiangonany marina, fa fantary Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Navia miondrea ry vazatany eo iterana ratsy. Tsy mahatitratry ny enina tamin'iny alina sy tamin'ity tontolo andro ity. Any zao misy olona maniry mihitsy mba te hanatrika an'izao fotoana izao nefa tsy afaka izy. Ao ny alaviran-tany Jesosy, ao koa ny andro hoe mandroso hariva nefa lavilavitra ny toerany. Misy ihany koa ny marary mihitsy any amin'ny hôpitaly any ka tsy afaka manatrika an'izao fotoana izao. Fa zay reto kosa Jesosy tsy hoe zay ny olo marina indrindra, fa fantatrao fa mpanota ary zay fa natsonao dia nidiovinao dia tonga somatsara eto amin'izao toerana izao, anovo herindray, anovo fahalalana, hianatra ny teninao Jesosy araky ny teninao hoe tsy misy mahay manantonay ianareo raha tsy efa nyto amin'ny ray ho ianao. Ka dia misaotra indrindra fa matoa zay afaka nanitsaka an'izao toeram-piangonana izao dia tsy ny herinay na nytanjakay zany fa mifamindramponao tsy landritra ny natoy izao anay. Ka dia ndreto arany vahoakanao zay nitomy mifanahy masinao tany an-dalana rehetra tany, avy any tokantrano, avy any am-piasana, mbola niazakazaka koa tia hianatra ny teninao. Ianao mahita Jesosy ary ho am'reto vahoaka reto mihitsy no efa nitenenanao hoe vao niala tany an-tokantrano ianareo dia efa no amaringo sy no amasiniko. Misaotra indrindra Jesosy. Andreto izay Jesosy misaotra sy mankalazanao teranao eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao, ka na dia tsy mba mahita tahaka ny foanany anjely zay voalaza hoe mitala-kotrokotroka tahaka ny varatra na mirondrona tahaka ny ranobe, fa tsotsotra ihany ny fahaizany amin'ny teranao. Raha izy fa tena vokatry ny fony rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika mivonahantany rehetra. Amen. Petraka isika dia anao hira anankiray dia ameko Antonia Vetrany ny fiatomboana ihany koa, satria izy ihany koa rem-pianakaviana afaka ilazalazana izany. Tory tompo ny tany maina ny toerako dia aveto izako izany rehetra izany hatramin'ny farany 500 dia angataka amin'ny Jesosy mihitsika hoe maina Jesosy ny fiainanay, mampianaranay ekena fa zay tendrin'Andriamanitra eto, fa mangataka koa tsika rehetrarehetra mba Jesosy mihitsy ny asa ao anatin'ny fotoana rehetra mba hametrahany teny ao am-bavanay. 500 ry tompo ny tany maina, ndiny voalohany sy faharoa.
garagara be ny feo koa fa mikohaka dia mino angamba fa tsy mampaninona antsika le feo. Saotra tompoko, saotra an Jesosy tsika noho ny fitiavany ny famindram-pony afaka miona-pifaliana andro somariva tahaka an'izao fotoana voalohany angambany eto amin'ny fitandremana tany Nanandrano no anatanterahana ny fianarana soratra masina ohatran'izao. Nameny tompo ny fotoana dia ianao zany le voata voalohany amin'ny fianarana soratra masina somariva eto amin'ny fitandremana tany Nanandrano. Te afo Jesosy. Mbola nameny antsika fotoana izy. Misy tenin'Andriamanitra hoe mbola ho avy ny fotoana ozy andrin'ny olona andreny tenin'Andriamanitra fa tsy hisy intsony izany fotoana izany. Fa dia mbola misy ny fotoana ahafahana miendro izany tenin'Andriamanitra izany dia raha mbola misy ny azonao atao dia tongava foana. Miaraba ny sampana CFF ao anatin'izao herinandro mbokatry ny sampana izao mahatsiaro amin'izany hoe fampianarana soratra masina izany mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo amin'ny fiazakazahan'ny sampana CFF eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Misaotra anareo ny safidy ny loha hevitra hoe ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitaizana tanora. Ina hoe ny loha hevitra tsika androany? Zao hoe ty ampiandohana tsika tsy hoe fitoby vavahana ka iainy toriteny fa ny ataontsika fampianarana soratra masina conférence zany hoe mba mandray anjara daholy tsika rehetrarehetra. Dia andao averintsika tsara inona ny loha hevitra tsika androany? Ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitaizana tanora. Mora sa sarotra mitaiza tanora? Mamaly daholo ny rehetra hoe sarotra. Sarotra avy hatrany ozy pasitera ato. Fa maninona ny lasa sarotra mitaiza tanora? Satria tena hoe lasa sarotra. Fa raha taloha sarotra be ohatr'izao mitaiza tanora. Zany tsy sarotra be ohatran'izao. Fa amin'izao sarotra. Taloha vao miteny ny ray aman-dreny hoe mitana manao an'izao dia maninona? Manaiky daholy. Tsara mihitsy mahita tanora betsabetsaka eto. Taloha vao miteny ny ray aman-dreny tsy mahazo mandeha ihany ianao dia maninona? Tonga dia mijanona. Tsy mahazo hohanina io tonga dia tsy mihinana. Fa amin'izao fotoana na izy na anaiky ihany ary izy mbola mifandahatra aminao ela be aloha izy, na izy tsy manaiky mihitsy, dia na izy irahanao mandeha ihany izy fa sady maninona izy? Monimonina izy ao anatin'izay. Fa maninona ny lasa niova ny fitaizana ankehitriny? Andriamanitra nefa tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Dia za zao ary te anontany sahady izay ny teneniko hoe ny ataontsika eto androany tsy toriteny fa fampianarana. Mba mangataka tanora ray hoe za mba afaka mijoro eto ve? Mba tsy tanora anankiray avinga ndry eto vetivety avy miaraka daholo tsika. Zay mila avany aminareo dia amin'izay tsika samy mandray tsara. Io misy micro mba misy zavatra tiako anontaniana kely. Nono araka amin'ny fijerinao, inona mahatonga ny tanora amin'izao fotoana lasa tsy tonga dia miaino lasa tsy tonga dia makatoa ny ray aman-dreny? Noho ny teknôlôjia aloha ny fahafantarako anazy, satria ohatrany hoe ny teknôlôjia zany izao mampianatra ny ankizy dia teknôlôjia mi-influence hoe ohatra hoe mba manana lohanao ohatra
ny hoe mba manana fomba fijerinao, ianao manana ny tanjonao fa tsy ny olona ny baiko anao, dia lasa ohatrany hoe vao miteny ray aman-dreny dia hoe zay raha mahay kokoa nonareo ohatr'izany, satria ny ray aman-dreny tsy naharaka teknôlôjia tsy tamin'ny andro zareo izany. Ohatr'izay ny point de vue-ko. Sotra tompoko, marina izany. Teknôlôjia anisan'ny zavatra ray voalohany mampiala ny ankizy ao anatin'izay. Ho antsika ray aman-dreny, manahoana ny fanarahantsika ny zanakitsika amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Mba voajery, mba fantatra ve, fa rehefa mety tsy arakaona io e, raisy ny telefona dia ao izy, ianao mieritreritra inonao. Fa mba etỳ zany dia ny andraikitry ny fiangonana aloha ny voalohany indrindra dia mivavaka ho an'ny zanaky ny fiangonana. Mivavaka ho an'iza? Iza le atao hoe fiangonana? Tsika rehetrarehetra reto ho fiangonana. Dia tsika rehetra ireo ve nataoko isaky ny tonga isaky ny alahady ianao makaty am-piangonana, na isaky ny lakamisy, na isaky ny zoma, na isaky ny efa mba mivavaka ve ianao ho an'ny tanora ny fiangonana? Atsangany hoe ny tanana izay mba nahatsiaro an'izany e. Misy ireo vitsikely, misy miteny hoe ny analo ny zanako ihany. Fa andao tsika manomboka izao rehefa avy mba manonona ny zanakao ianao tsy maninona e. Andao atao faharoa mba mivavaka ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fiangonana. Mety zay mba raisinao ty ary zay e, mba nisan'ny sujet de prière atsika mba hivavaka ho an'ny tanora. Ny vavaka ihany no anisan'ny lakile voalohany indrindra fiarovana ny tanora. Tadidio fa ny fotoanan'ny ankizy dia nibetsaka indrindra dia tsy eo ambanin'ny masonao ny zanakao. Mieritreritrana hoe ato trano izy no be indrindra, raha miditra mianatra izy amin'ny 7 dia mirava izy amin'ny 12 dia miditra izy amin'ny 2 mirava amin'ny 5 raha moa dia toandro ary zany. Fa be da be any izy amin'ny 7 ariva izy vao tonga ao an-trano. Dia mieritreritrana hoe manomboka amin'ny 5 ariva izy ka hatramin'ny rapitso maraina amin'ny 9 elany eo no aminao fa be da be zay fa matory koa ao anatin'iny. Fa ny fotoana ny ivelany ihany izy tsy matory izy fa mifanerasera amin'ny namany be da be. Ary izy rehefa mandeha mianatra mamenatra kosa raha zaza efa lehibe na ohatra hoe sixième mara mbola andeha ho arahanao, raha seconde hoe zanakao dia mbola ho aterinao sy ho alainao, ary mbola vitanao ary zay ny fotoana ny ampianarana izy tsy miaraka aminao tsony. Fa rehefa any iny izy, inona no erovanao anazy? Dia tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany. Manomboka izao zany dia nitoro-hevitra atolotra ny fiangonana dia mivavaka mandrakariva ho an'ny zanaka. Mivavaka mandrakariva ho an'ny zanaky ny fiangonana. Ary izy indray hoe ny tena mba matsiaro mbavaka ny zanany isan'andro isan'andro. Atsangany hoe ny tanana mahafinaritra be. Fa tena tsara mihitsy ny mivavaka ho an'ny zanaka isan'andro isan'andro. Tongotsika dia nakany amin'ny tanora fa maninona raha ny andraikitry ny fiangonana dia atomboka any amin'ny fahazazana. Any amin'ny ohabolana 12/20 ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na dia rehefa antitra ary izy dia tsy ala amin'izany. Ahoana tsara vereny kely aloha e, teny averina mora tadidy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miala amin'izany. Inona raha le lalana tokony hanazarana an'le zaza? Samy hoe miteny tsy hita ve? Zaro mivavaka izy aloha. Vao manomboka miteny ny zaza dia ampianaro mivavaka. Vao manomboka ny voatrotrony izy dia efa zaro makaty am-piangonana. Fa raha indraiky antsika ray aman-dreny tsika mandeha entina le zaza mbola kely trotrona amin'ny nono,
maditra be mitomany foana ty am-piangonana. Avy eo misy mpanampy any an-trano, ianao ray aman-dreny maka ty am-piangonana fa le zaza ajanona any an-trano. Manomboke zany le zaza dia efa tsy zatra maka ty am-piangonana. Rehefa mandeha indray izy any an-trano izy avelanao fotsiny manao izay tiany ataony, tonga ty am-piangonana koa izy dia manao koa izay tiany ataony. Dia rehefa avy eo amin'izay izy ty am-piangonana tsy mipetraka, dia inona ataonao? Na ianao tsy mandeha miangona na le zaza no ajanonao any an-trano. Manomboka eo le zaza dia efa tsy zatra amin'ny lalana tokony alehany, fa rehefa zarinao izy dia mandeha foana izy ary tsy miala amin'iny. Fijoroana vavolombelona ataoko anareo zany ao anatin'izay. Ny ainanao tsy inona no entinao mijoro vavolombelona. Ny zanakay efatra mena-dà. Taloha zay nanofa trano lavitra be tany Anjanahary, dia mbola midina totobato be, dia mbola mitsofoka elakelan-trano be. Teraka ny zanakay voalohany zay, dia nanofa trano. Ny zanakay misesisesy be izy efatra mena-dà. Tamin'izany fotoana izany ny tompo-tranonay tezitra teraka tany ny zanakay voalohany sy faharoa, dia be voka ianao dia avy eo hifindra manao terapitro. Fa ny anay kosa raha mbola misy ny alahady tonga ny larobia hariva dia mbola ezahanay mivady foana ny mitondra ny zanakay mamonjy fiangonana tao Andravoahangy fivavahana. Gaga ny olona mijery anay fa reo izy efatra mena-dà. Ny anankiray zany mbola trotrona dia 2 taona ny zokon'iny dia 4 taona dia 5 taona. Zay le zanakay fa reo dia miaraka entinay mivady miangona mamonjy ny fotoana. Dia ampifijoroana vavolombelona fa hatramin'izao izy dia miaina tsara amin'izany hoe miaina ao anatin'ny sampana mazoto mandeha mivavaka. Tiako tenenina amin'ny ray aman-dreny zany hoe zaro amin'izay lalana izay ny ankizy, tsy hoe izahay nay mitaiza, fa tena maiza koa miteny amin'i Jesosy hoe tsy mahay mitaiza izahay fa ianao no hitaizan'ireo dia mivavaka. Tsika nge tsy tompony fa nganao mihevitra hoe tompony zanakao. Tsy anao reo fa men'Andriamanitra anao ho tezainao ho karakarainao reo, dia anazy ireo. Fa ianao le mitaiza mihitsy ny tian'Andriamanitra hoe mba fahendrena vaiza ny tediavinao, tolotsaina vaiza ny tediavinao hita izany. Dia toy izany ny fiangonana. Ny olona mieritreritra hoe anahy daholo ireo vahoaka rehetrarehetra ireo. Sendra mieritreritra ianao anatin'ny sampana hoe be da be ny mpikambanao amin'ny sampana dia anay ireo. Fa anisy ireo? An Jesosy ireo. Fitaovana daholo tsika rehetrarehetra ataon'i Jesosy mpitaiza. Fampatsiahivan'ny fiangonana ho an'ny ray aman-dreny koa. Rehefa tonga ny fotoana alahady, misy ny mbola trotrona, misy ny efa mandeha dia manolotra ny zaza tao batisa. Dia rehefa eo amin'ny fanolorana amin'ny batisa eo be da be ny fanekenao, fa tsy fanekena ray ity dia ampatsahiviko atsika androany fa fitezana ho atolotra ny tanora sy ny ankizy dia ny hoe ny toetranao manaiky venao ozy fa ho modely, ho fitaratra ao amin'ny zanakao na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika. Zay ve tsika sa tsy zay? Indraindray zay dia indraindray tsy zay fa ny tena izy zany dia tsika mihitsy mila modelyn'ilay zanakitsika. Teniko teo foana hoe inona mampatonga an'ilay tanora amin'izao fotoana lasa tsy miaino. Satria koa nahoana ny ray aman-dreny koa mety tsy mipetraka amin'izay toerana mahamodely ny zanaka izay. Dia ndao zany iove fa sarotra koa ilay manova ray aman-dreny zaza foana ny voabetibety ozy pastera fa ny ray aman-dreny sarotra amin'ny manova ray aman-dreny. Fa androany Jesosy ny teny ndao mba iovitsika ray aman-dreny. Vonina ny iovitsika zay andao mba ho modely. Ho hitan'ny zanakitsika mandeha miangona,
hitany zanakitsika mivavaka, hitany zanakitsika manaiky ny tenin'Andriamanitra. Dia eo amin'izay ilay zanaka mahita hoe ay manaiky ny tenin'Andriamanitra dada sy neny, ndao koa ary mba hanaraka e. Ataonao ahoana moa ny tenin'ny zanaka hoe aza mifoka sigara elahy, aza mifoka rongony elahy, nefa ianao mifoka sigara. Dia hiteny ve ianao hoe ny anahy le sigara fa ny lahy rongony a? Dia mba eto ve zany? Ianao misotro labiera, dia hiteny ny zanaka ao ianao hoe aza misotro toka elahy, na aza misotro toka ndry. Dia ny anangy lesa labiera fa ny lahy ny toka. Fa rehefa tsy tianao ataon'ny zanakao dia tsy atao zay. Be da be ny amin'izao fotoana raha mahita rehefa mandeha eny nareo, indrindra rehefa somary iva ohatr'izao, dia mampalahelo be. Fa misy ankizy kely tentanao hoe mbola tsy ampy-taona dia manino mamo, dia misy bataina na vavy kely eny, dia hitanao mihitsy mandeha eny hoe tena efa mamo. Fa maninona ny ankizy amin'izao fotoana no mirona any amin'ny toka sy ny rongony? Inona no andraikitry ny fiangonana manoloana an'izany? Dia manomboka izao ny fiangonana dia hivavaka ampahafantatra amin'ny tanora ny maharatsy an'ireny rehetrarehetra ireny. Fa maninona ny ratsy ny toka? Manana sampantsika ato mitoro momba an'izany. Maninona ny ratsy ny rongony? Rehefa misotro toka ianao dia rehefa avy eo lasa maninona? Tsy tompony tenanao tsony ianao. Dia rehefa tsy tompony tenanao ianao dia lasa ny olona no manao anao amin'izay tianao atao ao. Rehefa avy eo ianao mifoka rongony, mody manomboka amin'ny sigara nge io sa tsy izay? Foka sigara ianao dia miaraka amin'ny namanao any dia memeny zavatra any dia mifoka rongony ianao, dia mihevitra amin'izay ianao fa ianao ny tena matanjaka indrindra, ianao ny tena manan-tsaina indrindra, ianao ny tena be saina indrindra. Ka na le ray aman-dreny ao atokantrano ary fieritreretanao anazy dia ohatran'ilay hoe tsy mahay nininina mihitsy. Androany amin'ny teny aminao ry tanora, tsy mahita tsara ohatran'ireo dada sy nenireo ianao. Maninona tsara ry tanora? Ny tanora ihany ny mamaly. Reo ny tena mananatra anao, reo manoro anao. Raha sanatria reo ka hitanao mbola misy toetra fahafa, rehefa tafahorina amin'ny finoana ianao mifampiresaha. Zay ny fiangonana zany dia miezaka amin'izany fitezana zany. Betsaka ny sampana ato anatin'ny fiangonana mitaiza amin'izany hoe fiediana amin'ny zava-mahatomelona izany. Dia raha mbola tsy any anatin'ny sampana ianao dia midira ny anatin'ny sampana dia mba hiady amin'ny zava-mahatomelona. Madonge mba afakitsika tanora rehetra ny ao am-pitoroteny fa 12 dia ny andininy fahavalo. Fahasivy, ny andininy fahasivy azafady. Pitoroteny fa 12 dia ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro ny fato andranao, ka mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Rehefa nandinika an'io tenin'Andriamanitra io dia ohatry ny gaga ihany hoe iran'Andriamanitra mihitsy mifaliry zatovy mandeha ihany, fa rehefa aorianao izy dia maninona? Hoentin'Andriamanitra hitsarana anao zany. Zavatra rehetra ataonao io ry zanaka rehetrarehetra ny fiangonana dia hoentin'Andriamanitra hitsarana anao. Raha fihezina zany mandehana amin'ny faly amin'ny fifaliana evangelika. Zay be da be ny fifaliana,
fandroany ny teny ny fiangonana ndana mifaly amin'ny fifaliana evangelika ahoany zany mamijey fiderana ahoany zany fifaliana evangelika miraha amin'ny namana tokony erahany fa tsy hoe andeha hifaly dia ndao mba hoe ohatra hoe afaka fanadinana dia izany andeha erahany mba namana atao am-piangonana erahana rehefa tsy mahafetena fa tsy afaka fanadinana dia lasa miaraka amin'ny namana tsy hafetena nefa rany maraina ny andro voamody avy nanao an'izao rehetrarehetra izao mandeha ihany amin'ny faly amin'ny fifaliana evangelika amin'inony zany mandeha makaty am-piangonana mianatra soratra masina mahafaly eny zany fa sendra metretritsika hoe rehefa makaty dia tsy mahafaly mandeha ihany amin'izany rehetrarehetra zany fa Andriamanitra mahitanao inona koa no andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitezana ny tanora manoro dia ny miresaka ny amin'ny fiainana rehetrarehetra ampahafantarina ny tanora ny clé manankiray andray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia ny tsy fahasahiana miresaka mazava amin'ny zanaka zay satsontsika mampiseho hoe tsy mety ty zavatra ty tsy mety ho firaisana ranofo mialoha amin'ny fanambadiana tsy samy tenitsika fa rehefa be voka le zaza voabodesina be vonoana ary angambo fa iza no miteny ianao fa mananona zao ianao iza no teny ianao fa manaova be voka ianao fa nampianatra ve nefa alohantsika ray aman-dreny sa tsy nampianatra tsy samy resaka tsika hoe inona mivoka-dratsy ny zava-mahadomelona ny fandraisanao anio amin'ny voalohany sigara dia mitatritatra kely makany amin'ny rongony dia mety eo dia mivadika mitady maherihery ny hafarany lasa miankin-doha dia rehefa miankin-doha ianao tsy maintsy mila vola isanandro dia rehefa mila vola isanandro ianao amin'io rehefa tsy mahita dia lasa mangalatra rehefa tsy mahita angalarina tsotra ao an-trano lasa mpamaky trano nefa rano mety mamon'olona mba efa nazavaintsika ny zanakitsika ve zany dira vao manomboka mandray sigara izy vao manomboka misotrosotro izy dia mampafantatra ny fiangonana fa ataovy andraikitry ny ray aman-dreny andraikitry ny fiangonana ny mampafantatra n'izany amin'ny zanany mila samijoro ny kristianina ny fiangonana moa dia tsika rehetra dia mila mijoro tsika amin'ny maha-kristianina tsika ohatra rehefa mamonjy fanasana ny tena olana amintsika kristianina dia rehefa mamonjy fanasana ka le olona manamanana matikena maso ny manasa zay dia rehefa iny no miteny hoe aona angamba mifananina kely amin'ny fandona vera kely fa raha olona tsotsotra no miteny ianao za mahita an'izany mihitsy dia mavita mijoro tsara dia mavita mihitsy tsy mety io rahalahy mavita mitory tsy mety io fa ohatran'izao fa rehefa le olona mba ohatra ny hitakitanao ve hoe manamanana sy anana dia eo modimotikodiny eo ao mofa kely fotsiny tsy mampanana dia lasa maninona tokoa misotro tokoa dia le zanaka hoe ry amin'ny sisiny ery ianao zany amin'io le mody miafina dia nefa le zanaka ao mijery tsara ery dia hitany tsara ianao misotro fa tsy eo masonao izy ny sotro an'iny fa rehefa aiza rehefa miaraka amin'ny namany ihany hoy izay ay azo atao ihany le izy fa dada ary nandray dia mila mijoro na izy eo anoloanao na izy eo anoloanao mijoro mandrakariva fa kristianina ianao ary manana an' Jesosy ao anatinao inona ny tena tokony hijoroan'ny ray aman-dreny tokony hijoroan'ny fiangonana ihany koa akoatran'izay dia ny mila hijoroantsika koa dia ny fangatahana mandrakariva amin'ny alalan'ny vavaka ny fahendrena nanangatanana betabeta hoe mivavaka ho an'ny zanany fa iza kosa nefa komba mivavaka ho an'ny tenany amin'ny ray aman-dreny azy
am'mezan jesosy anazy fahendrena mba hitezany andreo sanandreo. Mba efa nanao an'izany ve tsika? Mahafinaritra be fa ataovy isan'andro io. Fa io de voly io isan'andro koa mitadirika foana hidirana aminao. De mivavaha foana amin'Andriamanitra hoe mba home fahendrena koa hitondra tena tsara homendrika anao homendrika ny asanao ho modely eo anatrehan'ny zanako. Magatsaka ray aman-dreny anankiray zao mba hijoro etsy aloha etsy dia andray micro. Mba misy mijoro eo ny ray aman-dreny indray mba miaraka miasa tsika. Ndao ray aman-dreny. Samandray anjara daholo tsika mba afaka mijoro vavolombelona ray ve ianao nitezanao ny zanakao dia hitanao hoe tena teo Jesosy niaraka taminareo tamin'izany lalana izany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misy zavatra kely angamba somary voatery amitana fohy dia fohy satria ampanatretena fa mpanabe ny tenako. Dia raha mihaino ny famelabelara-kevitra izay ny nambaran'ny tony teo zany dia everitry fa tena feno le izy. Raha ohatra ka miverina amin'ilay loha hevitra hoe ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana fanabeazana tanora dia izay rehetra nambaranao teo zay no fototra everitry fa lehibe indrindra tokony hijoroana satria zao mamerina kely fotsiny hoe ny andraikitry ny fiangonana raha ny tena marina tokony miaingana tokantrano araka nambaranao teo aloha ny fitaizana. Ary io madiso hevitra tsika ray aman-dreny indraindray resaka fampianarana izy satria mpampianatra ny tena aloha dia verina amin'ilay za vetivety hoe io fampianarana io tontolo anankiray ngeza be io fa rehefa ohatra tsy mahomby zanakitsika dia velesitsika bedesitsika tezeratsika nefa misy zavatra be dia be mifaningotra amin'ny fanabeazana ataon'ilay ankizy ahoana moa no azo vokatra tsara ny ampianarana raha toka ny korotana miady lava ny ao an-trano ny fomba fiteny ny fifandraisana ny fifanajana dia verina amin'ilay andray aman-dreny teto amin'ny raha matotiny io hoe ao amin'ilay tokantrano mihitsy aloha rehefa le ray aman-dreny zany no mafiorina ny fanabeazana sy fitaizana kristianina zay ny fototra tena vahaolana fototra dia manampy ny aty-am-piangonana sy ny any amin'ny sehatra hafa. Joro vavolombelona fa zay moa no nagatany raha matotony dia ampanetretena fa tena moa zany voataiza atao anatin'ny fivavahana kristianina. Ary eto misy zavatra anakingeza be ty ambarako ty fa rehefa mbola kely dia mandeha ny fampianarana sekoly alahady katekomena sy ny sisa sy ny sisa. Fantatsika tsara hoe ahoana ny fomba fanabeazana any amin'ny fiangonana sasany tsika tsy mitsarytsika fa saitsy mitovitovy daholo fa ny mahasamy hafa ny fiangonana fifoazana eto ny tiako tsindrina ohatra zay misy atsika zao dia zao tenitro amparako matetika fa mitory-teny na malazava hoe ataon'ny FPVM dia rapitaina amin'ny fiangonana lehibe hafa tsika tsy dia tena mamevahana betsaka loatra ny atao hoe teolojia zavatra taranja mihitsy zany fa ny fiangonana mpifoazana tsika dia hoe ahoana ny fomba ampiarana zay rehetra voalaza ao anatin'ny baiboly eo amin'ny fiainan-davanandro dia fitaizana moa ndresana dia zao za manokana dia manafatra tsika rehefa voavatry manontolo baiboly ray manontolo io dia za manafatra ary ombien'ombieny dia mandrindra n'ity zavatra ty hoe vakio tsara ny oabolana boky ny oabolana satria ao dia feno tena feno hatramin'ilay tsipriany mihitsy ny fomba fitaizana ny fanabeazana zay ampiarina entina miaina amin'ny maha-kristianina eo amin'ny sehatra rehetra hatrany amin'ny fiarahamonina satria azadonoana fa ny kristianina rehefa volavolaina izy tsy hoe olom-piangonana vanona ihany fa olom-pirenena vanona ihany koa zany hoe
rehefa voataiza amin'ny finoana kristianina ny tanora afaka miatritra ny setry ny fanatontoloana zory vavolombelona am'izay a somary manazava kely am'izay fa ampanatria tena zany fa rehefa zay ny tezana ny tena satria araka lazainareo teo de hoe teo de hoe manomboka mihitsy aloha amin'ny ray aman-dreny le izy dia mazava ho azy fa rehefa ny ray aman-dreny no resy lahatra dia hita taratra ao anatin'ny fiarahamony indrindraindrina fifalaisampivady a dia mora ho an'ny ray aman-dreny a no manabe a sy nitaritra ny zanany a ho amin'ny fitondratena mendrika araky ny kristianina dia araka rehefa oza hoe tsy mahamendratra ny tena an'izany fa manana zanaka efatra dia mpandretretena fa no zay le fitezana kristiana zay a za tsy miresaka fanabiazana fa mandeha ho azy zany amin'ny mampampianatra ny tena dia mpandretretena fa ary za tsy misy fifaliana mihoatra ny andrenesako famandeha famarinana zanako zay zany zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny dia hitanao hoe misy vokany zany le fitezana nataonao any zanako ao a rehefa nijoro tamin'ny mampanopin'andriamanitra anao a ianao hitako hoe feno tena feno tsara le zavatra nylazay nytoni teo a fa ohatrany hoe somary manindry fotsiny angamba fa dia oza teo hoe ampanetretena lehibe fa dia nahitambokatra zany le hoe fanomezana fampisehoana modely a eo anivon'ny ankohonana rehefa ny ray aman-dreny a no vovolavola sy miaina amin'ny fitondratena kristianina dia mbola mamerina hoe mba vakio a ny oabolana fa feno de feno a ny fitezana kristianina miorina amin'ny fahendrena lizy farany tsy ndriko tenykely ihany ny amin'ny resaka fanatontoloana tsy amelabelatra an'izay zavatra zay a fa efa somary efa mahafantatra an'izay ihany fa raha fitendry fotsiny le fanatontoloana zany dikany a dia ny hoe taoriana ny 5 sy 1945 indrindrindrindra nanomboka ny anazivahana be ny sy ny nahery-vaika ny resaka fanatontoloana azo faritana tsotsotra ohatra zao ny atao hoe fanatontoloana ny fanatontoloana amin'ny akabeany dia ny fifandraisana tsy azo hitiviran'ny firenena rehetra manerantany firenena rehetra erantany dia tsy afaka miolon'olona irery ihany amin'ny sehatra rehetra ny ara-barotra indrindrindrindra dia ao anatin'izay a ny kolotsaina ao anatin'izay ny fivavahana sisisy ary ao anatin'izay fanatontoloana zay ny firenena matanjaka dia mitady ho fomba rehetra mba anapariana ny kolotsainany sy ny fomba mampanaony a sy ny etam-barony aty amintsika tiako atongavana dia zao mahery vaika io resaka teknôlôjia no nesahan'ny zanatsika teo a fa tsy afaka miady amin'ny fanatontoloana mihitsy ianao indrindrindrindra fantatsika tsara zany resaka franc-maçonnerie zany a ny franc-maçonnerie zany a dia ireo orinasa goavambe zay manana politika mazava amin'ny tena ifehezana an'izao tontolo zao a indrindrindrindra amin'ny tena ny finoana kristianina fa mba ho lasa materialista na miorina amin'ny ny zavatra hita maso sy azo tsapaitanana ny olona tsy mety eto zany mampitandrina kely amin'ny resaka développement personnel satria taranja anankiray a manomboka mahazovahana be izy io ny développement personnel zany raha faritana fohy de fohy fotsiny dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny fahaizan'ny olombelona zay efa ny anarany manampaizana rehetrarehetra hoe tsy afaka tsy tokony atehitra afa-tsy ny fahaizana raison humaine na ny fahaizany tena ny olombelona ihany ny olombelona no afaka matafita azy amin'ny fiainana dia antikristo rehefa tena lalinina antikristo satria ny atsika tsy zay a ny fivavahana kristianina tsy zay mihitsy fa hoe andriamanitra mamesaina ny olombelona namorona ny olombelona mamesaina ny olombelona sy dia io andriamanitra io no inonao no iateranao no ekenao fa miasa ny fiainanao fitaovana fotsiny ianao raha fiheziko zany le izy fa mialatsiny fa somary lavalava fa mety ilaina ihany a dia ny hoe feno de feno a za za somary gaga kely fa dia misaotra an'andriamanitra satria hitanao daholo zany a le sehatra rehetra tokony tena mamaly
tena mifanadify sara am'le loha hevitra fa raha fitiniko zany le izy dia zao hoe ny andraikitry ny fiangonana kristiana manoloana ny fanabiazana tanora dia araka lefa voalazana teo mamitsina miandry aloha voalohany indrindra any amin'ny ray aman-dreny zay ny ray aman-dreny zany a dia tokony miaina mampiatra mampiseho ho modely ao anivon'ny tokantrano aorin'izay a dia mameno ary manana tsara leza be antsoa ny fiangonana araka le fanambaranao tao a amin'ny alalan'ireo le fampianarana maro samihafa indrindra fampidirana ny tanora any amin'ny sampana satria ny amin'ny sampana any a dia ny katemo ny fantatra satria zavokely ao a dia misy fitaizana mahafinaritra ao mampandray andraikitra ny ankizy a sy zavatra maro fampianarana maro samihafa rehefa mafiorina amin'ny fitaizana kristianina ny tanora dia sady olom-pirenena vanona izy olom-piangonana vanona afaka misedra na inona eo anatin'ny onjam-piainana sy ny zavamaro samihafa zay miseho mankasitraka to misaotra ray aman-dreny misy ny fitaizana anankiray a zay raindray a tsieritreretitsika dia ny fitaizan'ny fiarahamonina ny zanakitsika efa nyteneniny teo iny fa misy fitaizana anankiray mihitsy tena mitaiza be da be a dia ny fiarahamonina mila jeren'ny ray aman-dreny hoe mba iza monina aman'reto zanako reto marina misy fotoana mety mieritreritra ianao hoe andao izy andeha hiaraka amin'iny dia izy nitory amin'iny mba hampifohana iny fa mila mitandrina sendra tsy mahatory izy a fa izy indray ny voatoana dia mila jerena zany zay fa ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao tena manana toerana ngeda be a eo amin'ny fitaizana ary tsy ny zanaka ihany ara fa na ny ray aman-dreny koa raha voataiza variana amin'ny zavatra hafahafa ny ray aman-dreny variana amin'inona ny ray aman-dreny a dia lasa mitaiza n'le zanaka ao a le fiarahamonina ary matetika tsy araka ny fitaizana kristianina reny ny tanora fa ny tanora koa dia lasa tia andrak'andrana tsisy tahotra tsony amin'izao tsy matahotra tsony bedy raha hoe sanatria maimbotoaka miditry ny trano ve sanatria mifokasigarana maimboinina na tsy mody ary taloha tena tadidiko mihitsy zany tamin'izay niteizaina dia mba misy fotoana ry zokinay mba mangataka an'izany hoe mandeha balina moa tamin'izany ny fiteny mandeha fa tsy avelandry tatanay efa ngeta-beny e zany fa dia hoe tsy mahazo e fa mifitsaka fa amin'izao fotoana ianao a raha mandalondalo ianao hoe e tsy misy ohatry ny tsaiko karaoke misy inona mandindisy maneno inona mibetsaka ao tanorany ao akiziny ao tenin'Andriamanitra ho anareo ry tanora ny fiangonana oabolana 2:2 oabolana 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany ihany manao hoe atongilano amin'ny fahendrena ny sofinao ahoana ozy ny tenin'i Jesosy tongilano amin'ny fahendrena ny sofinao tadidio tsara fa matetika ny olona jamba tsy ho azonao amin'izany zavatra izany ny olona marenina tsy tena ho azonao amin'izany fa ny inona ihany ny mahiratra sy ny maheno ihany a no lasa voatoanany amin'ny lalana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rebirebe ny namanao eo ianao ampanantenainy olona zavatra tsisy dikany eo sofinao langolangon'olona amin'inona amin'ny fiteny sy ny rehetrarehetra eo ianao dia aveo manino lavo ianao lasa mandeha manao ny tsy fanao lasa mandeha miala amin'ny lalana tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa manomboka izao ry tanora ray aman-dreny andao atongilana ho any amin'ny fahendrena ny sofina inona ny fahendrena ny tenin'Andriamanitra ihany
tiany fahendrena, tiano andao jerena, tiano vakina, tiano arahana, tiano enona. Fa rehefa miteny ray aman-dreny ange jereo fa ny ankabetsahany teny ray aman-dreny ange rehefa ray aman-dreny kristianina izy dia avato daholo e. Mampianatra anao, manoro anao. Rehefa tenenina ianao hoe aza mandeha ihany, dia aza mitady ny antony be da be, fa mba ekeo hoe lalana mahasoa anazy ay matoa tsy mamelana andeha hoany reto ray aman-dreniko reto. Rehefa tsy mety ianao ka tsy mahatokony ray aman-drenao dia ndana mivavaka. Sitrako ve Jesosy ny andanako any sa tsy sitrako? Mampety anahy satria vitany ankizy amin'izao fotoana anie no miteny hoe nareo ange fa tsy maharaka tsony efa taraiky be lozany toetrandro hoe zay efa olda be ozy. Fa maninana atao olda dada sy ny eny foandreo. Dia rehefa mitendreo enoy ireo fa tena mampiviliny tanora mihitsy ny tsy fiainona tsony an'izany ray aman-dreny miteny izany. Amidi-pitinako sady amara-paranako ny anjarako dia fitianiko kely hoe aiza marina moa zany ny sehatra tena ho fitezana ny fiangonana sy ny andraikitry ny fiangonana manoloana ny fitezana ny tanora. Efa nyteneniko teo hoe tsy misy voateraka akory dia tonga dia tanora. Tsy soavaly akory nyreny ka hiteraka ngeda be tonga dia tanora. Fa rehefa teraka dia tsy maintsy maninona? Zaza zay. Fa na ny soavaly ara rehefa teraka mbola kelikely ny zanany fa tsy tonga dia tanora. Dia zaza zany no teraka eo fa alohan'ny aterahana aloha dia tsy maintsy maninona? Bevoka aloha le reny. Ary ny antsika aloha ny normal dia ny vehivavy ihany ny bevoka. Ny ankoatran'izay tsy normal. Normal amintsika kristianina koa dia lehilahy ny vady ny vehivavy. Ankoatran'izay tsy normal. Ka raha mieritreritra sady ianao tanora fa ohatra metimety amina tovolahy ty le bandy kely ry dia tsy normal ianao zay. Raha mieritreritra ianao sipakely io fa mahafatifaty manjakely koa le sipakely ry dia fa manina ianao zay? Tsy normal ianao zay. Ny fitezana kristianina dia izao ny vehivavy vady ny lehilahy no bevoka dia mbola ho akibo ny zaza dia efa anjara ny ray aman-dreny ny mitrotro ambavaka anazy. Any amin'ny Jeremia mihitsy miteny atry ny fony ianao vao nitorotoronina ozy no efa fantatro. Hatrany am-boka zany dia efa anjaranao ray aman-dreny na alohan'ny habevoka ary dia efa mangatany Jesosy dia efa ento ambavaka. Dia any dia efa manomboka apetraka ao amin'Andriamanitra ny zanakao. Kely izy ny teneniko teo rehefa zarinao iny hoe any am-piangonana tsika aloha dia mivavaka mipetraka eo tondray gote izy fa rehefa mividy gote koa aza le sase mikasokasoka be reny ny vidiny dia rehefa mamofy an'le gote dia mierika daholo mandidy krak. Dia aza vidanana an'le gote krokety mitsakona koa dia mierika daholo no manodidina. Hatramin'izany zany dia mba jereo izay gote mba hoe moramora sokafana na ny an-trano dia efa mboamboary dia mba mena moramora dia efa ampianarina koa izy fahalalam-pomba sady hoe rehefa mitsako aza mitsamotsamoma be. Fa sasany eo izy eo dia tonga dia alaina izy krak tsy mety misokatra ihany le kakapison krak hoanina indray le kakapison mitsamotsamotsamoma daholo. Manjary ny olona rehetra manodidina fa sarotsy kely fa raha mbola manao an'izany ary izy rehefa mbola mety mivavaka aloha ento foana. Dia sarotsy kelikely izy hoe ny aty am-piangonana tsy fandehandehanana petraka ohatry ny olona rehetrarehetra ireo dia fa zatra izy. Iny izy ataonao batisa ampiarinao daholo ny fanekena nekenao teto anatrehan'i Jesosy fa tsy teo anatrehan'ny pastera hoe ireto daholo le fanekena amin'ny fitezana anazy. Ampatsihivo azy ny katekomène
mba jerijereo hoe ny règle ny rehefa vehivavy izy tonga foana ve ny règle ndry tandremy manao firaisanara-nofo meloha amin'ny fanambadiana talohatsika nampitahorina hoe be voka eo na miresaka amin'ny lehilahy ary be voka fa mikasika fampafantaro anazy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanaovana firaisanara-nofo meloha amin'ny fanambadiana na lahy io na vavy io nereo raha amin'izao fotoana koa dia zao ohatra ny zanaka vavy foana mibedesina sao dia be voka sao dia be voka fa lehilahy tsy tenenina hoe sao dia mahabe voka fa matoa misy ny be voka dia misy ny na be voka dia samy anarina daholo zany na ny lahy na ny vavy ampidiro izy vita ny katekômèna dia ampidiro any amin'ny sampana raindray ny ato amintsika 30 misoratra anarana hiditra sampana ray indre mandeha indrony tonga ny anatin'ny sampana amin'ny fahatelo miena 520 manaraka 20 aveo lasa tsita le sampana veny tsy nanaraka sa ianao ray aman-dreny no tsy nanaraka ny zanakao ho tafatoetra any anatin'ny sampana fa ny tena tsara koa dia izao azandrasina ho vita katekômèna izy voalefa sampany atao amintsika ne misy 10 taona dia efa mandray misy fitezana tsara ny anatin'ireny sampany reny dia alefahasoana izy dia mandray any asa be fanahina sa taloha be fanahina be mantsy andeha ny zanako mbola 10 taona tamin'izay dia tafika masina ny andro ririnina be dia hoaiza dia ahoana iza ny anao ny rano mafana iza ny karakara iza ny aninona dia hoe andeha zay dia ozy za tsy mandeha dadasineny dia ahoana dia nalefa vavaka ny natao ay le zaza tsy maninona akory falibe aravany avy nytony an' Jesosy ianao reniny foana be fanahina eo atero an' Jesosy ny zaza no ny asan'Andriamanitra vita zay raha mikatekômèna izy ny tonga ny teny Jesosy hoe midira piomana aza atao sakana amin'izany ny ray aman-dreny fa ndraiky ny ray aman-dreny no misakana ianao mbola kely koa ve dia andehanao piomana dia ahoana ozy izy ry tatatoa dia ahoana ozy ry neny toa dia ahoana ozy ry tatabe atao excuse daholo io manodidina io ianao nefa ny tena voaloha amin'ny sakana fa za miteny ianao rehefa mazoto ny zanaka dia ndanaikana miazakazaka mandoaly keto dia misoran'Andriamanitra misaotra Jesosy fa nanaiky nanao katekômèna manaova rako boaty ara raha mbola sina fanampony misaotra Jesosy fa nanaiky niditra piomana ny zanako fa mafy eny fahorian'ny ray aman-dreny manana zanaka mba tenenina hoe midira katekômèna fa tsy mety miditra tsy mora ane ny aditsainy amin'izany mahita ny zanak'olona ianao toa ohatry ny mianatra katekômèna mandeha piomana endry fa ny anahy Jesosy mba ahoana ka rehefa mazoto izy toany vavaka dia lao androso mandrakariva tsy hoe ao aminao mandrakariva ny zanakao ento ambavaka any avy ny fotoana anambadiny kindalana angetabe fanambadiana sa tsy zay ko ianao ary rehefa afinanam-badiko matony teraka eo amin'izay izy nijereo fa misy any amin'izao fotoana tsy mety manambady ny ankizy fa maninony satria lasa lehilahy ny tian'ny lehilahy vehivavy ny tian'ny vehivavy efa nyteneniko zao teo zay fa averiko mafy tsara mihitsy ry zanako ny fiangonana hoe ny lehilahy dia inona ny vadiny vehivavy ny vadiny ary ny vehivavy dia lehilahy ny vadiny vehivavy no miteraka any amin'ny Facebook mantsy efa misy hoe lehilahy mibe voka fa hiteraka dia sendrazay indray nijerena dia anandrana be voka daholo ny lehilahy tsy kristianina izany zay ihany ny atsika dikan'izany rehefa mieritreritra ny anatokantrano ianao lehilahy dia vehivavy mijerijerenao fa tsy hoe za zany efa tea tokony anambady amin'izay ve efa mba miasa iny ka lasa ianao labe ty ka ina jerenao bandy kely indray ve no jerena tsy kristianina izany fa ho tany eo anatrehan'ny Jesosy zany ianao vavy kely io sendra ty
ohatra nefa mba lehibebe a fa tokony anambady mba tokony zao de raha misy mikoty anao a lehilahy mikoty anao ihany ny rahanao fa tsy le vehivavy mikoty ndakitsika sindry zao a andakiny indry tsisy vehivavy samy vehivavy zany miaraka fa amin'izao fotoana zao nkeka tena be da be ny ankizy gasy lasa ohatran'izany lasa lesbienne sy pede fa satria tsy hitoritsika mahitsy aty am-piangonana zany fa eny amin'ny fiarahamonina mitaiza azy a mahita n'izany be da be izy de mihevitra izy fa mety zany mihevitra izy fa lamody zany fa araka ny toetrandro zany de lasa koa izy manao alohan'ny idiran'ny zanakitsika mitokantrano adidinao ray aman-dreny ny mitondra mbavaka vo hitanao ohatrin'ny le bebe mitady hititra tokantrano a de fangatao amin'i Jesosy hoe mba eo azy ny vady sahaza ho anazy ny olana amin'izao fotoana de lasa le vady sahaza mety amin'ny ray aman-dreny no tia no vadiny zanany azontsika tsara zany manana ny safidy le zanany fa ny olana le mason'lay ray aman-dreny mijery hoe tsy tokony tia no vadiny zanako fa tokony tia fa nga ianao ny Jesosy sa ianao ny Andriamanitra fa ny vady sahaza avy any amin'Andriamanitra no angatao any zanakao a mba tsy hitondrany ny zanakao fahoriana ao anatin'ny tokantrano betsaka ny ray aman-dreny manao an'izany a de mety miteny ianao hoe ka mba mijery mahatsara azy kosa mijery mahasoa azy a zay nitenenako anao hoe tsy anao io fa pitaizitsika eo anatrehan'Andriamanitra de ianao no mangata amin'Andriamanitra mba ahitaizan'io a amezany an'io ny vady sahaza ifanaraka araka ny sitrapon'Andriamanitra andeha amin'ny lalana kristianina misy aneritrerety olona mihitsy ireny teneny dadabe dabe reny hoe tena tiako tian'ilay ray aman-dreny fa rehefa avy eo tsy arak'izay le izy a fa mikorotana rehefa ny anatin'ny tokantrano ny zanakitsika de mivavaka ny tena asangeda be ataony ray aman-dreny a fa tsy miditra be tsony a amin'ny fiainan'ny tokantranony ankizy fitezana ataon'ny fiangonana zany a ho an'ny tanora satria ny miditra tokantrano anie mbola tanora sa efa antitra mbola tanora de mahaiza tsara ny ray aman-dreny a hoe a iny zanako mandeha iny tanora ny fiangonana iny ho an'ny tanora rehetra raha manana problème nareo a de manatona mifampiresaka manatona fa aza mananao foana manala baraka an'Andriamanitra voalohany indrindra manala baraka ny fiangonana manala baraka ny ray aman-dreny a ary manala baraka ny tenanao voninahitra ane a ho an'Andriamanitra irery ihany anao fanatitsika ao anatin'izay a de hirany zanatsika eny amin'ny CFF de hiditra pasteur
Sorana tanora fa nytanora no tiaka voalohany teo tika zany voadona ny fony zany sora tompoko makasitraka ny CFF ny amin'izany hira tena tsara be dia tsara be zany fantanina mbola ao tsara ve nareo mbola ao tsara eny ary ny tena marina nge tsy dia misy olazaina be tsony satria reny zavatra efa nyresahana teo reny reny ihany le izy ny mahavariana koa mantsy amin'ny fiainany e raha ianao zao no mpivarotra hôtely a dia mivarotra ianao zany composé dia le composé arosinao zany tonga dia ovy boribory be dia tonga dia karoty tsy mitetika mihitsy dia tonga dia eo avela fotsiny eo daholy a tsisy nitetehana fantaniana petraka mahazo tomana ve ny olona sa tsy mahazo tomana vao mahita an'le ovy fotsiny izy dia efa kendy to dia kenda ny hoe tena tsy te hinana dia nefany a dia avy eo metraka vateny dia zavatra nyresahany teo ihany zao a no mody alaiko indray dia ny any re somary tetitetehako dia ho asiko vinaigre dia le teo ihany a no zavatra resahana ingena ten'Andriamanitra le io ihany fa le façon fomba hafahana miresaka azy fotsiny noho izany a rehefa voaraitsika ny lesona zay nambara teo dia zay mihitsy ny any no amafisiny zara gaga be hoe ohatra voalazany tony daholo mihitsy le zavatra tokony resahana tato anatiny a makasika iny hoe midira sampana ny tanora sy ny rehetrarehetra zay ihany nitanjona nge ao anatin'le conférence dia hoe misy zavatra tokony vaingana foana ho ahy dia iny a tonga dia azo ampiarina hoe ina ary le atao hoe taoriana ny fandiniana resaka ny fanaovantsika fampianarana inona ny asa tonga dia azo raisina dia ny zavatra endrasana zany dia hoe inona ny zavatra azo tonga dia tsapaitanana itezana ny tanora fa marina mihitsy zany hoe rehefa mpijery baolina ny olona mahay daholo rehefa mijery télé koa mantsy iny zao tokony iny tonga napasiny tatsy iny dia tsy nidakany tsy mahay mihitsy tonga dia tsy nidakany fa andana nge miditra amin'izay ianao ao anatin'le terrain e fa tsy hitanao korina dia nipasiana baolina rehefa ao fa za fo mba nanao an'izany ihany za spectateur dia nahay be mihitsy a za zany le mpitantara ty izy tokony tonga dia nidakany dia nalefany dia hoe alors pasteur mba lalao mba nanray baolina tsy hitako hoe adversaire araka iny nandefasako an'le baolina teo tsy fantatra kory satria efa revo anaty baolina tena atongavana zany hoe ny tsara indrindra dia ny fianarana tonga dia le miditra ao anatin'le hoe ahoana amin'izay ary ny tonga dia hanaovantsika an'le tanora mba hahatonga an'le tanora oliana aloha amin'ny tenin'Andriamanitra hahatonga an'le tanora koa hoendry dia ty atao hoe mpiandohan'ny resaka atao moa zany ho anahy fa tsy hoe fiafarany ny teo ny farana fa ety ampiandohany tsara aloha ny mampafantaratsika fa tamin'ny heriny efa niteny an'izay ny tanora tsy le eritreretintsika foana hoe le ohatran'izao ny atao hoe tanora tsy hoe reny ihany ny atao hoe tanora fa ny resakitsika teto hoe misy ny atao hoe anzeniana fahazazan'ny fahazazana fahatanoran'ny atao izy ho anzeniana hoe fahatanoran'ny fahazazana fahanteran'ny fahazazana dia misy koa ny hoe tanora fahazazan'ny fahatanorany 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 fahanteran'ny fahatanorany dia misy retsiky koa zay antitra le olona dia hoe inona moa fahatanorany fahanterany dia fahatanoranyilay inona moa ahoana moa zany fahanteran'ilay fahanterany fahazazan'le fahanterany a dia fahatanorany'le fahanterany ary fahanteran'le fahanterany io zany a tsika rehetrarehetra eo dia samy mandalo eo amin'le atao hoe fahatanorana misy olona mety efa 10 taona fa mbola tena tanora fanahy be izy aza miteny kosa aloha hoe ny tanora ihany hoe ny 30 taona sy ny 20 taona ihany kio no mijangajanga ozy le fitenena hoe laingy any devoly zany fa zao ny 10 taona sy ny 10 taona koa nke tena mbola radada mahery mihitsy koa tianao lazaina zany hoe misy olona zany jerena fotsivolo fa izy mbola manina fanahy tanora fanahy be izy dia zany ny tokony etsotsika hoe ahoana nitezana an'ireo tanora ireo dia le tanora resahana zany tsy hoe le akizy hoe 20 taona ka hatramin'ny 30 taona sy 70 taona fa hatramin'le olona vao nandray an' Jesosy mihitsy zaza ara-panahy dia mbola tanora ara-panahy
dia tezana mihitsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba ho antitra ara-panahy. Zany zao dia lakle anankiray tokony ho fantaritsika. Noho izany zany a raha vao misy ny conférence dia manao hoe ndana ho fan tanora ny resahanao, dia neverin'le olona io hoe le tanora teneny zao a le 30 taona latsaka any ho any, nefa na izy koa raha dia mbola maninona tanora ara-panahy. Dia zay no mahatonga antsika mila mianatra foana. Ary matetika moa rehefa miresaka tsika ny hoe mahakasika ny zaza, tsy hoa mba mahavariana mihitsy e. Ndray mandeha nanao salady ramatoto ao an-trano, tonga avany le zanako dia nitsaingo. Izy amantsy anazy, petra tsara, aza mangalangalam-pihinana, bedin' Jesosy, dana milalao tokotany any. Dia navery moramora le izy. Za lasa mivoaka tany amin'ny WC, verina rehefa avy eo a, tsy naleo koa fa nahita an'le ravoravon'ilay salady, dia naka koa nitsaingo. Dia niditra le zanako kely zay, oy papa koa mitsaingo. Zay manandra tsira fa tsy mangala. Fantaniana peraka rehefa ny lehibe zany a dia manandra tsira, fa rehefa ny ankizy a dia mangalam-pihinana. Tanao zany dia zanykio zao a mila atao ino zany, volavolaina koa zany dia ampianarina. Zanykio zao mety resaka kely zany hoe ina pastera ny dira, zanykio dia le fotom-pisainana daholo mihitsy mila amboarina ao anatin'izany e. Ato avetrany ary ny masitsika aloha, ato amin'ny écran ato a dia zany raha micro etsy. Sarina FPV Matanandrano vokatry ny CFF. Aloha hivoaka voalohany eo amin'izay a, dia resaka mahakasika an'io tsika. Misy kisarisary kely aloha tsy nitondra vidéo be tsontsika satria ny fotoanantsika fohifohy a. Misy ao amin'le hoe FPV Matanandrano vokatry ny CFF ny andraikitry ny kristianina manoloana ny fitezana ny tanora. Dia projet teny rahalahako eto zay a, fa ao anatin'izay no akana n'ilay noty. Dia andray taratasy stylo tsika, andray noty zay zavatra azontsika raisina ao anatin'izay rehetrarehetra. Le kisary izy misy sary voninkazo kely a, ohatran'ny sarina invitation izy a. Dia io no jerentsika indray a ny amin'ity androany ity ao anatina atsasakadiny marikely eo. Saika antany kely fotsiny a, sendrasendra vato raha Latine Arson ove izy sa mbola tsy eo ve raha Latine Arson. Nasaiko eto izy raha tonga izy masy dia asena miakatra eto ihany a mahakasika an'izay fitezana ny tanora. Io ary aly ao aloha ken'io ka misy hoe FPV Matanandrano vokatry ny CFF raha hitanao raha lahako a. Dia zay ny anisany projet teny eto androany. Ao anatin'izay le atao hoe tsy karazana tselam-panentanana zay koa mantsy. Mialohan'ny misy le ametra-panontaniana moa izy rehefa avy eo fa anazava kely an'ity fotsiny aloha tsika aloha. Saika antany kely aloha atsangany hoe ny tanana zay naheno an'ity fanentanana ity tamin'ny radio. Tsangany hoe tanany tamin'ny radio. Ay, dia izy indray no naheno hoe tato am-piangonana no nandrenesy an'le fanentanana tamina lazaina tato. Tananandrano, tamin'le tato Tananandrano hoe tato no nandrenesany anazy. Atsangany hoe tanan'izay olo zay hoe tato Tananandrano. Mahatonga anay manontany a, ohatrany tokony ho jerena kely any satria misy olona mandefa mesazy vitsivitsy maromaro tsy dimy, tsy nalala ny fisian'le fotoana androany amin'ny dimy. Dia tsy hoe nareo tsitsika ny tsy nanao communication, fa hita zany hoe eo amin'ny sehatry ny maha-kristianina dia tsy ampy mihitsy ny communication antsika. Za tena miteny anareo an'izany. Raha zay taloha manao bapampa zany eny an-tanàna, fa miteny aminao fa radio trottoir daholo zay rehetrarehetra, ho avy lasa tsy ho avy e, ay zay ry ambony tambony ray amin'ny gitara, zay mifankahita miteny an'izany daholo. Fa tsika manao publication amin'ny live 105.6 tsisy mipartage na ray ary. Tsara le fampianarana pastera mba jerenao hoe mipartage ve izy sa tsy mipartage. Azonao rehefa tsara le izy dia atao inona zaraina. Dia zay aloha voalohany a, raha te hitaiza tanora ry havana malala dia ny resaka communication atao matanjaka. Tsy tsika nge raha misy balle populaire zany e, na anao fa lanonana ny zao tontolo zao a, teny aminao fa tena miteny aminao fa alao fa tonga dia atao amin'le teo fa tsy maninona e, tena seoko laza aminao fa tsy manao tontolo resaka communication zany satria maso ny sofina ny tena ampiasaina. Raha isibla tanora dia mila tena atao matanjaka ny fampiresahana aminy. Dikan'izany zany a, tonga dia resaka asy ty resahako ty a, le entité na le sampana tsiraray avy mihitsy mila manatanjaka ny resaka fomba fampiresahana amin'ny tanora ao anatiny ao. Ahoana ny ataontsika isiblentsika ny tanora ho tamana ao anatin'ny sampana. Ny adidiny ray aman-dreny a miova fo aloha dia mitaiza ny zanany araka le voalazany tony teo, tena mitaiza azy araka ny fomba kristianina. Fa ny adidin'ilay sampana koa dia mitady ny hevitra hitazomana mba ahatonga an'ilay tanora ho tena tamana ao anatin'ilay sehatry ny fanompony.
dia zany zany a ampitomboana mihitsy zany resaka inona moa zany no tiako tiana atao am'zany hoe ampitomboana ny fifaneraserana ao amin'ny tanora dia satria sampana CFF neto sy ny sampana mety misy olo-tena ny sampana ampitomboy raha lasirana bavy a ohatra hoe ny fampianarana soratra masina ao anatin'ny sampana diosina rehefa manao an'izany zay pasteur jerevo a zay daholo afandimbiasa ao ny pasteur hitondray filma ny tanora akoatra ny filma ndray a hoety misy taona mitsangatsangana ndray fa misy taona tsy tafita ao anatin'le fotoana ifampiresana ohatr'izao io resaka io fa any amin'ny fitsangatsanganana io no tafitanao dia misy taona ndray a hoeto any amin'ireny karazana sport maro samihafa ireny efa mitsangana zao ny tamiray fa zay mihitsy ny elevako andra latina arson dia ny anjarantsika zany mitady moyen ahafahantsika mihitsy mampiditra mitaizany re tanora eo atamana azy mety baolina aloha ny tiany rehefa misarika tanora aza tonga dia firiatana amin'le tonga dia tenin'Andriamanitra izy aloha e mety tsy aliana azy aloha zany hoe tia azy Jesosy tsy mety tsy takany fa afantarina inona ny tianao inona raha io sy miteny hoe gitara ny tiako dia andraisako gitara izy hitendreko izy aloha inona mety anaovako hira zay mety ao aty zay aloha dia rehefa mifandraindray am'izay ny ondinay dia fampiresako nareo ty aloha ve efa niala tamin'le zavatra sa ola mihitsy aloha e dia efa mandeha am'izay niny ny fampiresahany so ajanony fa io ihany angeny manimba aloha fa sy olinira aloha aloha asina hira mpivavana ke dia asina ao alefa karaoke dia raikitra indray ny karaoke ny problème mantsy a mangady antsana be zao ny fifoazana manoloana ny tanora sy ny jetylisy azonareo ve le antsana tiako tenenina milaza zany tsika fa tsika ny tena fifoazana dia tonga le tanora dia batitsika hoe nareo jetylisy sy maditra dia ozy izy hoa le vadin'le mamo zay manao hoe rehefa nyteny dia ozy le ramatoa enao ty dia mamilava isanandro ato sika mihitsy ny trano mamilava misy devolo mihitsy mandiny tena raha zao ny fa zao ny inona moa zao vereny amin'ny elo fa namaly le rangay za moasena mandiny tena ary raha tena ny mandinika momba maninona e fa tsy zany asaina mandiny tena tanao na le olona miteny ary a dia tsy maharesy lahatra azonao le marina be le teny teo hoe raha hitaizany zanako hoendry a nefa zara hita fa tsy manana fahendreny dia tsy hoendry zany mihitsy le zanako fa marina le teny hoe tarana boanjo footbonem petraka foana iny zany dia andao aloha jerentsika kely fa misy zavatra maromaro vitsivitsy eo mantsy ny androany a dia vokatry ny CFF le communication verina ihany amafiso rahalahy manomboka androany a tsy zahay akory ny hoe ana mafa itsika zao rehefa misy vokatra raha mahita ny CFF hoe vokatry ny afafira raha milahady ny angavy anareo apartageo anatin'ny Facebook nareo rahalahy aza manao hoe tsy sampananay zany dia tsy partagenay za misy lahady mipitandrina ao anatin'ny Facebook tsy anahy fa ny pasteur dia zaraiko hoe zaraiko sitranay mba misy olona roa tamin'ny partage nataoko ho an'io pasteur io fa zay toetsain'izay fotsiny dia tsy horesitsika mihitsy zao tontolo zao raha ny teny angely rana babika tato hoe teknôlôjia ny mahavoan'ny tanora e ny teknôlôjia ny tonga ao an-tranony tsy raray avy mihitsy e ao ambarava ao an-tranonao io jerenao isanandro mihitsy ny teknôlôjia dia zany raha tsy hoe efaninana fa raha tsy miezaka tsika manao mihoatra lavitra no izay tsy aresy an'izay mihitsy tsika dia tsika mihitsy zany aloha ny mila mifanetana ao anatina asa zay tanterahana dia zay anankiray zay ohatra misy olona zao a ny antso anaty tsy mpivavaka FPVM fa nisy namany dia FPVM anteny hoe eno eky ny takarivo amin'ny fampizara fa sao mba le ozina manjoanareo dia ny eno fa milaza aminao fa fianakaviana ray manontolo miantso anao amin'ny herinandro tapaoziny zay pasteur na tsy FPVM raha mety dia ui hoa mety fa ho avy pasteur anapafirinareo 12 a tokantranonay sy ny ao ambadika asy tehaka ho an'i Jesosy aloha zany zay revinao a olona 12 tapahana oziny vokatry le partage nataon'lay avany tsika enoa dia nalefa n'lay lien dia eno dia nieno tamin'ny takarivo izy amin'ny alalan'ny Facebook dia nahavovonjy azy zany hoe tsika zany a mila manaparitaka aingana n'lay filaza tsara mety tsy mahay mitoro teny a fa ny anjarako ny communication ny ampelantanako dia aparitako aingana iny zay zao dia efa ady zany hoe le resahako eto zany tsy hidra lalina amin'le fandraisatria efa nyresaka be deabe tony fa tonga dia hoe le paikady a hoentsika mihitsy a mandresy ahafahantsika ihany koa micible tanora maro samihafa za mety tsy tia baolina dia aza mandavaka lavaka amin'ny teny hoe za mibaolina zany ngany dia volory tanora e aza to dia manao an'izany satria ianao ny tsy tia baolina fa le tanora mety tia baolina aprisio izy aloha hoe misy tamiray ao an-tanànao a ndana miroso ihany fa so mety aminareo io fa milaza aminao fa raha tonga eo raha latiana roso ijoro vavimbelona raha lahy rastapy fokarongony a
resy lahatra teo tsara honenana ny joro hoe za taloha tena mifoka arogony be fa vao nalao baolina dia niteneny hoe tsy metsaka teny ratsy za te hilalao baolina be da nanomboka tsy niteny ratsy a zao ny tapahako ny rastahako a efa niova ankehitriny asitehaka ho an'i Jesosy koa zany baolina ny lalao vonitao afaka manontany an'ireny tiana arsense izy koa le ao anatin'ny tamira ireny koa irala izy koa ty ry Eric Kitosy ry misy pasteur anankiray ry izy ty pasteur zandrizandry Juliano reny ny tompona andraikitra amin'izany za zany tsy mpiandraikitra ny tamiray fa tiako mihitsy raha ifanampitsika atsakano ny tanana zay von'ny ifanampy tonga eto tanana andrano izy androany aloha ifanampy vetsika sa tsy ifanampy fanampy sa tsy ifanampy androany vokatry ny CFF fa milaza aminao fa tsy tonga anao tonga an'ireo CFF reo mety tsy lasa any amin'le aleny ianao dia aza atao hoe za tsy CFF za fa fina fa tohany izy amin'le fanatitra menao hoe raha tia Jesosy ny alasa azy ihany tohanako izy amin'ny vokatra io zay fotsiny ho dia afaka mandrakitsika an'izao tontolo izao laza zany aminao toetsainy zay fotsiny ekipa raitsika tsy misy mihitsy tompoko ao anatin'ny ekipa hoe tsika moa zany ekipa mibaria zay zany le mpamomby baolina zay zany mpamomby baolina fa zay zany dikan'izany zay tsisy mpitehaka rehefa tsy mamondy izy tsy alefana eny aminao zany ny baolina za zany défense fa za raha voalasany aminao baolina ka ianao mamondy dia ianao ihany ny tiafany olona fa za raha vo mahazo baolina to dia taritiko rery mihitsy dia zany amono anazy dia amin'izay zany mahazo tehaka raha manao an'izany daholo ny mpanao baolina ao anatin'ny ekipa resy ny ekipa éliminer fa ny atao hoe ekipa dia hoe za mety tsy mahay mamono baolina fa pasy no haiko dia pasiko any amin'izay fa se no mamono azy zay rehefa manao fifadikanina dia za mihitsy se manomboka azy fa se mahay an'le manao louange le situna ny olona mihitsy aloha vita tonga dia mity pasteur Romy ianao ndray rahalahy mahay an'le manao ny olona ohatr'izao miditra amin'izay ianao raha lanjato taritary ndray fa atoandro ny andro fa raha na pasteur Josia amin'ny fandroahana dia voly tonga dia tafiditra amin'ny baolina raha avy eo tamana ny olona meno toroteny satria le mpandrindra tsara ny mandamina azy misy stratégia mila apetrakatsika amin'ny fitoriana fa tsy hoe tarihan'ny fanamasina dia samy manao zay tiana ny daholo tsika rehetrarehetra fa mila apetraka tsara mihitsy hoe ahoana anao ka nasampana ary misy ny olona mety mahay mihira za miteny aminareo fa misy olona tsy jeresy lahatra ny toroteny be fa mifahaizany le olona mihira fotsiny na le olona mijoro tena voavitaka Jesosy kivery naminao dia mahita an'iny eo izy dia mahita le olona mety mitoma mihitsy le CFF dia zany mihitsy Jesosy voavitaka marina inge Jesosy marina inge zany jerevy tsara za manisa mampitomany ny hirany fefy anankiray le misy mitomany zay ao anatiny dia misy hirany sampana misy anankiray zay koa le soa Jesosy va eo ianao mpamonjiko dia nalainy le mpaka kamera nisy raha matomtomany zay amin'iny dia mamafa ranomasy izy somantsy eo ny otako no antony zaho sedry fa tomany ao anatiny Jesosy sao dia mba mifahotako marina raha mahatonga ray mahantra so mba zany marina dia tena resy lahatra tsisy toroteny ao fa raha matomtomany dia nandona amin'ny foko dia zay ny ilazako hoe zany zao everitsika tsy dia misy dikany fa zany misy impact rehefa manao zavatra zany dia jerena daholo ny ahafahana misible izy anao ahafahana siblena ao anatin'ity fa na mijoro zany efa nijoro vavimbela aminareo teto nisy taony ny sampana nanao fiderana teo ariana teo ny joro rehefa nihira teo le sampana tena natorotoro fo mihitsy le zavatra nataony zay tao ambony mbola piomana tamin'izany za mipetraka tsara mihitsy eny torotoro mihitsy satria le hira nataony zany tena sarika anay na dia niondrika andray dia nitraka amin'izay zay nijery écran dia nisy rahalahy zay tao ariana indrindra nanao ohatran'izao tena nisy zany dia tamin'izay nisy rahalahy paka kamera teto dia le kamera natao an'le hitanareo rehefa le mihira dia le alaina tsirairay dia teo amin'ny torony le rahalahy mihitsy izy sendra nanao zao zay amin'io andray hira alohan'ny fandraisana za zany le tena toroko hoe na mijery anao kosa to dia tanao to dia hafa satria le mpaka kamera koa tokony hoe tonga dia mba nalany fa tsy haiko hoe naninona koa izy fa mipreseny akaiky iny rahalahy iny zao tsy nieritreritra mihitsy hoe za viatoriana dia isy ahita azonao zay mihitsy zao nytao an-tsainy fa tsy napoziny hoe kamera naninona nahita azy ary zay tao ambony écran be otrity no nahita azy daholo zay rehetrarehetra tiako lazaina hoe ianao mieritreritra hoe zavatra kely tsy dia makaizy dia ampiova tanora ve fa na ny fihetsika kely fotsiny ary dia mampiova olona ny fiainana zany hoe tonga dia stratégie zany assure tsara za rehefa za nanomana an'ity tamin'ny ray vao natory alina
nanao an'ireny zavatra nameko andrirana inona Jesosy dia mialy ty dia ampidirina amity raha zany ao ny adindroa adireto nanaovana anazy fa noho ny amin'ny fotoana moa dia tsy maintsy alamina ny zavatra rehetra zany hoe na zany zavatra rehetra zany rehefa volavolaina amin'ny alina hoe inona Jesosy no ampidirina dia ny ampidiriny Jesosy ao an-tsaiko dia ny hoe ampianary iasa am'izay paster le fifoazana efa manao izy fa asevo apitosika hoe miesa am'izay nareo fa orany asa teny dada teo tamin'ny nofo hoe be da be ngeny olona efa maty fa Jesosy zao tena efa mandringana idina ndringana zatsy teny be fa ty mandeha caméra fa maromaro nge vitsivitsy say ny olona akaikinay maty ny anankiray piomana dia tsy neto nijoro FPVM mihitsy maty ary izy tsisy FPVM atao amin'ny fiaraparana nefa piomana tato izy nantany tompo mihitsy hoe fa ahoana Jesosy izy nalainao dia izy ny tompo hoe satria tsy samy joro izy ka rehefa menatra izy menatra azy koa dia izay no nakako anazy faharoa ndray koa nanana ady dia tsy mety mifamela zay ihany koa nakany Jesosy anazy manana ady tianao lazana zany hoe tena efa may Jesosy amin'ny asa fitoriana dia za mahatonga zay tonga dia le asa action mihitsy zao ny tediavina dia zay niresahana aminareo hoe zany dia efa action manao partage zao zavatra mandeha zao mandeha Facebook zarainao fotsiny raha ariva zany tokony isy hoe partage na tsy za fa ny antonina zay teo alohany ny dada teo fa milaza aminao fa tsy maintsy misy olona ray nareo farafakeliny voakasiky le toroteny reteto zay fotsiny aloha dia ampy manova firenena gaga ny olona hoe ary reto FPVM reto dia enjana be raha naparitaka amin'ny filazany tsara tsika anie zao lasa miolon'olona dia matetika atsika manao hoe malahelo hoe lasa ny anina daholo mipino lasa ny anina daholo zay fa ndresaka tamin'ny data ny any olona ngeka misy télé misy radio ny olona malaindena mihaino radio fa amin'ny télé toa dia mahita mivadina tonga aveto ianao androany io le mivoto miracle io fa niena mivoto halleluja niena ny voto rahalahy aiza iza nanareo mivoto ianao sa tsy mivoto tena mivoto mihitsy ateto narary sa tsy narary sitrana paster halleluja sitrana fa amlaza aminao fa raha misy olona marary mafy ao an-trano ka mahita an'iny tsy raharahany fiangonana izy iny fa te ho sitrana izy dia lasa izy makany aloha azonao ve zany communication zany au lieu de hoe feo ny olona zao raha mahaino ana mitakarivo mety ho tiany any na mahaino anjato mety ho tiany any fa tsy de lina satria tsy mahita tare izy le fihetsika ohatr'izao nge ilaina misy zavatra ampitainy tsara Jesosy rahalahy rehefa mampandray dia na fihetsika ary iny Jesosy nomboaniny rahalahy dia na le fihetsika fotsiny ary dia ampy mariny zany pastera tianao enao io rahalahy dia enao manory dia hoe za mihitsy nitondromy paster iny ao amin'ny radio nge anao nanory hoe enao io raha tsy hitany io le za izy ary moa zany resahany zany zany nge dia ilainy raha tokony sy farombonana zao raha miresaka fitezana tanora dia télé FPVM zao ny ilaina maika be raha zany ny tianareo fantatra marina sa tsy marina zany télé radio télé fiotazan-tsoa satria ny olona misy fivavahany zay nge ozy hoe io Jesosy tsy asarika olona naovinana le raha izay moa tonga dia tiktak to ianao tonga avy teo fisabitana ianao mijery fisabitana zay tsy asarika olona fa le voara fa taterina nasarika olona izy misy fivavahana koa tany hoe Jesosy izy fa Yahosoa ihany no izy fa nisy mpiandry tato amintsika natao batisa tany nisy mpiandry tato amintsika tsy ray tsy roa dia inona na resy lahatra azy zay paster rehefa tena nieniny fampianarany paster iny tao amin'ny télé resy lahatra zay hitanao ny olona na dia verina fa fampiandry ary raha mbola tanora fanahy dia mora ahozongozina satria hitany eo amin'ny télé isan'andro farany izy maninona resy lahatra ihany izy zay nge le resantsika hoe le message subliminaux na subliminal tsy hoe tonga dia mibridany eto aminareo dia hijerinareo satria nareo way paster to dia ozy nareo tena mpijangajango paster fa mety atomboka kely aloha alana kely ny eto ambony kely eto aloha dia tsy karikarikinareo paster zany ohatra manomboka efa mibridany dia manomboka alefa seo tsikelikely fa rehefa mety tsikelikely mety melina ihany nareo di ohatra mbola tikita koa ny tapany ambany paster fa ny ambony ihany be tia zany nge io fa raha tonga dia mitanjaka dia tonga dia hitanareo dia volony eo anatin'ny paster ao rehefa mamitak'olona zany dia sitominy tsikelikely ka mahatonga ny tanorantsika influencé ohatran'le farany teo le inona raisy moa le atao analakely atsipitsipy ireny atsaiko look raisy moa atony misy an'izany tena vetany zany tena eny analakely tonga dia samy manao zay fihetsika vetavety da ao anatin'le tanora rehetrarehetra ao anatin'le izy ny akamarony satria hitany amin'ny télé dia hoe mety io azadiny tompoko fa nyresaka information io vaovao io ny tena manipulen'ny olona tsika rehetrarehetra na tsy nisy an'izany akory ary tany Amerika hoe ovni rehefa irarena foana nisy extraterrestre tety Amerika nisy faraneo resy lahatra ary tena misy marina ka ny extraterrestre na dia tsisy ary rehefa volavolaina isan'andro ao anatin'inona sainao ao volavolaina any amin'ny dessin animé volavolaina hoe fanoroka le lasa ny vehivavy
dia volavolaina hoe labelelabe ty fandraisantsika teto volavolaina marimara tsikelikely amin'izay a ny afarana amin'izay teo marimara kely serjio daholo amin'izay vao mifankahita dia zany ny afarana dia ianao a voalaza ny tony teo hoe le mitaiza ianao nke zavatra apetraka ao ny zazy fa amin'le resaka andresantsika teo moa alefaso amin'izay zay misy eo rahalahy le rahalako ato le fitezana ato misy resaka ifanao zay hitanao voalohany eo alefatsika tonga dia zay eo ny soratsoratra dia mandrainao tianao aloha fa sao dia manjany lasa sasany ty fitezana inona hoe ty ny atao hoe tezana tompoko a dia le voalaza ny tony teo hoe oabolana 22/6 zaro amin'izay lalana tokony ho aleny ao alohany io misy soratra manao hoe samy hafa tompoko natao hoe mitaiza sy ny atao hoe miopy za mila haitsika zany ny mitaiza dia manabe ny miopy a dia zavatra tsy misy fanahy sy fisainana loatra no ompiana fa ny olombelona rehefa miforon'Andriamanitra tsy nataony hoe misy ny olombelona dia nisy zany fa mivolavolainy dia nasiana fofinaina ny olombelona zany tompoko dia saina vatana fanahy fa ny omby sy ny biby rehetra dia vatana fotsiny noho izany ny zavatra manambatana fa tsisy fanahy tsisy saina dia ompiana ka ny atao hoe ompiana dia hoe biazina aingana ho lehibe hoanina ho atao loka 26 juin zany atao hoe ompiana aingana fa ny olona tsy ompiana fa beazina sy tezaina ka eto izy aza viloloha teo le tezaina zavadinindry alao hipotra eo ihany le atao hoe fitezana ny atao hoe fitezana dia oabolana zaro amin'izay lalana tokony ho aleny azalana mihitsy io a ny atao hoe tezaina dia hoe zarinao ny atao hoe zarina dia tsy hainy le izy fa zarina atsangano ny tanany zay olona tonga dia nahininam-bary voateraka hoe mahay izana koa io ny ah voateraka to dia fa izy na mahana antenany fa sarotra be mihinam-bary sa mora raha nareo zao no antaniko ka sarotra be ve mampakatra vary eny ambava sarotra sa mora mora sisy na mikipy ary ny olona dia mahay mihinam-bary anaty vava na maizina ara ny jiro fa lazaiko anao fa nano mihinam-bary ary mrola ny anarana azonao zany a zany hoe ianarana tsy isy olona tonga dia nahay ny teny zany mba hainao voateraka tsy misy avy ody fa nampianarina hoe mama avereny hoe mama dia aveo koa atao hoe inao na miteny ara ny anarana dikan'izany a misy zavatra volena ao anatin'ny olona ray zay na tonga antsika nyresaka ny hoe ny fampianarana ohatr'izao tsy voavoly ao anatina adiny ray adiny roa misy zavatra tokony tohizana be zay nafinaritra tamin'ny CFF hoe tohizo ihany io fampianarana io tena misy zavatra ray zany tokony hoe taona ray iny fotsiny na volana ray ty fampianarana ty makasika dia tohizana mihitsy amandra-pahita vokatra ao anatiny dia ampianarana ka ny atao hoe mitaiza oabolana te zarinao le zaza hivavaka zay le resaka teo hoe toeto makany am-piangonana vavaka raka izy amandoalika ao mandoaly kipy maso fa na tsy mikipy ary-maso fa midedeze zay resaka amin'i Jesosy dia ampianarina deny mrola any izy zarina ny atao hoe tezana dia eo ambany koa misy hoe ampianaro ny zanakareo dia Deutéronomie 20:20 ampianarina izy tompoko ny atao hoe ampianarina dia ianao aloha za zao nampianatra ny zanako nanoratra maly boribory dia raha ianao zany tia boribory koa dia tsy hainito zazy ito boribory boribory izy moa miteny ampianamalamba tsy haiko zay teny eny eo fa mba miteny izy zany hoe ampialama zay mihitsy dia asina arako aloha le mba hainy zay ran dia asina lambony asina inona hoe lambony tsa sakakely tsy nisy sakakely iny lambony dia tadidiny le sakakely misy rambony dia tadidiny foana ny rambony lay fa tsy hoe inona ny dirany sakakely amin'ny fampianarana akory satria zaza le resaro ndray mandeha tany aminay nisy tonizay nanao 10 minitra ny sekoly alahady nandeha ny 10 minitra Deutéronomie aza mijangajanga taitra be taoriana za teteny ho rahalahy 10 minitra ny sekoly alahady nge le resantsika za zany tsy niteny mihitsy le ankizy nateo hoe mijangajanga dia miaraka amin'inona tsy niteny ny ankizy miaraka amin'inona raiky izy miaraka amin'izy aron dehibe miaraka amin'ny olona tsy vadina miaraka amin'izy ahoany olona tsy dia niakatra ho zay hoe tonia inona toniny idirany zazakely tsy ampy 10 taona amin'ny hoe aza mijanga ka hitako ireko toriteny dada tamin'ny marainy zany ozy izy dia mba nitoriko tatao tanàna tsy androko mihitsy zay nahatongavany torinany zany ay zany reny resy dia tsy andriny zay ampy tanàna dia 10 minitra ny anjarany apriatiko atao amin'ny 10 minitra androany ozy izy ny aza mijangajanga
izy hoe mba jereo ihany le stratégie aloha fa tsy zaza ianao 10 minitra ho an'izy dikan'izany zavatra zakan'izy mena zaza na miresaka amin'ny zaza ary hoe hitana lelaka izy na anteza sipelimana dia nionjy aza manao tsy ny sipelimana leo zany hoe hitanareo zange mahoatra ny zoky davita zao hoe izano namory fa tsy ampianaraka izy ianao akory ka hoe izano namorona antany alefa tonga dia ataovy zany alefa fa nano fihetsika ara dia atao inona koa zaza ohatra azy izano namolona ny tany dia reny nareo zao raha olon-dehibe sa mane tsy korangay fa olona be io dia misary adala kely manao menety manao inona fa zay ny ahafahana mampita amin'ny zaza dia mila mamantatra amin'ny fifoazana hoe tanora vely miresaka amiko sa zaza aloha fa tsy tonga dia mamela avy hatrany hoe aza dia manao teny ohatran'izao na ka raha mampita amin'ny tanora misy terma tsy azo mihitsy raha tsy reresana amin'ny ahazahony azy dia zay ny tena hoe misy fotoana mila milefitra aloha ny zokula miresaka hoe ahafahako mahazo ny tanora dia tonga tahaka ny tanora aloha izy tomako azy fa za tsy hanao ny fanaony mazava amintsika ve zany resaka izany raha zaza le resahana dia resa ohatrany zaza fa ndray mandeha nisy mpitoroteny tao aminay olona avy any France hitanareo moa za tamin'ny tany amin'ny Tour Eiffel dia nahita ny Champs-Élysées dia ny coince ny tompo ny olona am-piangonana mijery Champs-Élysées hony dia maninona ny fielina manina tsisy azony olona zany dia ny angavy hoe hitanao aty ambanivohitsika ny fantatry ny olona aty dia sarety omby ka rehefa manao tantara kely anao manaraka ka makaty aminay dia resao aminy hoe omby hitanareo sarety dia hain'ireo zany fa rehefa mitena hitanareo Champs-Élysées tsy fantany fa Élysées ny fantany mipetraka aty an-tanàna aty dikan'izany fataro ihany aloha le olona miresa rehefa manabe zany dia manantona hoe parapros izy anoresahako ahoana ny resahako aminy dia na manao antsapanara dia fantarina hoe aiza ty zao aloha manao antsapana ahafahana amin'ny cible anyreto tanora reto izy taonao paster adisy ny resaka hoe zay aloha somary manao baoejy rehefa any tonga dia nanakihana ny atsasaky niraka hoe nareo zany manao fomba n'izao tontolo zao dia io za hoe tsy fantatrareo marina fa tsy mitovy ny fitoriana eto sy ny any Amazenga ny andra eto ianao nanao hira mana dia izy ny olona hoe zay ho ambana anao dia nandefa andrenira ohatra le fefsef fa tsisy olona teo vao nalefa amin'izay le hoe iza moa le hirany Jesosy io zama tsy mba matahotra tsy misy raha mamba tsy manindraka zay namana avy eo amin'izay toizako le andao gona alefa gona aloha aiza izany gona zay alefa gona aloha dia eo amin'izay vita gona dia vavaka kely amin'izay aloha tsika rahalahy vavaka dia mody nalefana amin'izay le hira ny afarany ke lasa ty CFF ihany le olona tany sy tehaka ho any Jesosy aloha zany tanao sy tomboko taty amin'ny rahalahy livajakisy izy aloha dia nafarako tato amin'ny CFF fa ny afarany tomany amin'izay hoe mba tsara koa hira alefanao hira nia moa zany CFF ao zany tena zavatra nisy ke zany teneko anareo zany CFF atao amin'ny aina avao CFF mba meo an'izany dia nanomboka aparitaka tsikelikely dikan'izany tsy zakany raha to dia meko satria izy nazatra izy aloha dia mbola hoe hitako ny lalana hitako ny lalana aiza alefa ao ianareo hoe zay aloha dia raha misy fifoazana be zao mijery anazy dia hoe ikoranga be fetsiketsihana be zay aloha ny afahako mitory aminy satria zay no hainy aloha dia zay ny takany fa ianao malala hoe za tsy zay za raha zange no antaninareo tena lazaiko anareo fa zana iano iran'ny CFF parapalo ny andro ary mandritry ny heritaona tena io mamiko indrindra iniriny dia mampitomany afona iny hoe voafitaka Jesosy marina inge zany voafako maly zao ny enon'iny iny CFF iny ngamba raha goka ngamba le inona moa le aloha izy mivadika ina ia zany tran fa izy ary namorona zany le rythme sy le fomba nandatsana le hira tena eniko mihitsy hoe zany raha hira-panahy dia le hira ao anatiny hoe nanolo tena ho anao dia mandindinika raha za sao nanao clip zany Jesosy dia za le mamy lava taloha mihitsy aloha dia niova fo amin'izay hoe io fa niova Jesosy dia mivoady any efa avy eo ndray mbola naninony verina ndray dia nitomany mihitsy ao anaty clip Jesosy io tsy anotatsony Jesosy voafitaka satana ao anatin'le clip dia aseho amin'le olo amin'ny clip fa misy olona manao clip ny 4x4 izy mianakavina aseho ny zany zay fa manana 4x4 zany zay ve ty amin'ny hélicoptère zay tsy hitako mihitsy ao anatin'le clip ny idiran'le izy misy 4x4 satria ty aneo sy fa manan-karena fotsiny tsotro zao dia na tsy misy idiran'le hira dia asisiny ao anatiny dia le stratégie jereo nge zavatra rehefa kristianina ohatra ny ndraindray mifona fa tsy manabaty fotrany kototokely zany tsy haiko nareo na mahatsikaritra an'izany rehefa solo dia rehefa maneno rahalahy dia efa mety dia zahay dia fa lazaiko anao fa zao tontolo zao tsy manao an'izany
tena nitady zay moyen mihitsy izy andomana ny fonao am'le kotobokotobo mihetsika hatramin'ny fonao mihitsy entrana koza mibasy zany tena asehoan'izao tontolo zao fa zany izy manao zavatra dikan'izany ataovy tena faran'izay tsara tsy haiko zany mitoroteny mipiriny zany fa za tena tiako mihitsy maneo hoe tsara rahalahy Jesosy io da ivavaka tsika rahalahy fa mety misy olona koa mety hoe petrapetraka mihitsy koa ny fahaiza mitoroteny dia samy tsara daholo reo rehefa haitsika ny maninona manambatra azy ka reto hoe fitezana dia mikaroko an'izany tediaviny zany tsy mandry andro ao manalina ianao zany hoe sy nantany hoe fa ngandraikitra eo zany zoma fanavozana zany ianao misahirana zany tsy hoe na dia tsy mpiandraikitra an'izany ary dia misahirana rahalahy satria asan'Andriamanitra io atao hoe fa tsy asan'ny tonifara tsy asan'ny dadarenatoandro fa an'Andriamanitra ka isahiranako daholo rehefa asanareo rehetrarehetra ho voninahitra Andriamanitra ray zany dia ianareo koa tokony mba misahirana tanareo mandeha misandratrandra dia milaza ho any anamina zao tsika rapitsy ireo olona ho any anosy Beandramasina andao zay ho any tsy fiangonako nge anosy Beandramasina zany misy tsy tokony sarotena fa tiako mba hitodika ny olona alala hoe misy zany fiangonana zany mba miara mitodika indray ndao ho any fa milaza aminao fa raha ny fiangonana ny fanombonatsika tsy ampy ray volana dia vita ny fiangonana ray androany todika ato indray tsika vitatsika io androany todika ato vita zany ankeny ny fitoriana amiko ny filazany tsara tena tokony ifandray tanana tsy hoe izy zany tomba anazy zany e tsisy idiratsika zany fa an'ny fiangonana zany na ny renreniny zany dia ianao zany inona fotsiny spectateur be zany tsika mianakavy ao anatiny dia lasa ohatrany hoe efa ianina manao zany fa tokony isahirana amin'inontsika asan'Andriamanitra daholo raha misy zao ohatra n'izao zay tena isorantsika ny tompo fa misy olona tena misahirana na zao caméraman zao ke misahira sy tehaka aloha an'le caméraman manokany misahirana tsy resaka doky zany ry zareo fa misahira ho any iza ho any Jesosy ho any iza fa milaza aminao fa amfisindreo caméra roa reo anova olo reo any an-trano any misy olona mijery an'ity any voakasika izy mino zany dikan'izany reo rahalahy reo na tsy nisy taty alohan'ny caméra rehefa taorinany dia efa nampita zavatra goavana be ho any Jesosy izy dia etretinao adiny Jesosy fe mifisina ianao fe tena adiniko nareo satria nareo to ambadiky ny caméra ka le pasteur kely lavasofiny iny any teo alohan'ny caméra teo tsy adininy io fa milaza aminao fa mety misy olona tsy hita amin'ny masonao fa faladi izy kanefa tsy hisy tanareo nanapaka ny faladianareo na ray ary fa na faladi tsy hitan'olo ary ilainy io rahalahy fa io mampitsangana atsika andeo rehefa PVM iara iasytsika dada nefa iny hitatsika iny dady iny tena mila mifiraisantsika saina raha niresiresaka tanoho zany tsika miainga any amin'ny vao bevoka araka le teny teo bevoka dia fampianarina nireny hoe esao foana ny kibonao io asao misy lafika io zazy io dia iresao foana izanakao itenenitenin'Andriamanitra dia raha vaveo asaina manapaka ozinaingery izy am'izay le zaza tsy terako anaty ozina asaina makany amin'ny 4e izy na tsy anao raha miasa any any misy re olona ao amin'ny 4e tapaozinao amy riraka mbola sy anany vita ndray andanareo atezao any amin'ny iza le tirineny izy le laka misy talata ndray fotoatsarobity dana ndray tezao any amin'ny fotoatsarobity zany lefa teneniko zany daholo le zava-misy eto tanàna vita zay aza misalasala raha misy fokazikana vadinao dira vokovoko manga dana ina moa zany tsy atavezy moa zany fa ateveny hoe ateveny lay vokovoko manga tena atositosika ianao mihitsy zany nareo zao za zao ny saroty miteny hoe dana rahalahy miditra vokovoko manga fa nahitoroteny matsiro be parivony andro ary tsika rehefa tsy andraindraikitra nareo dia maly tsy miova ihany io dia isy olona ho avy hitoroteny matsiro koa ty nareo tsara fa nivokany tsy nisy niraisiny miala eto zao tokony tsy misy olona naray reto tsy sampan'izany tsony miala amin'ity conférence ty izy alalany hoe tsy mety ny zanako raha zara aman-dreny ary tsy mivavaka mamparisa ndana mivavaka ao anareo ary dadasineny aloha mba alatoreo fa ndana miasa aloha fa nareo zao no mivavaka aloha misy olona nge alefa ny zanany fa izy tsy mandeha zay dia efa fahatsony dikan'izany ianao ray aman-dreny mihitsy maneo inona aloha fitaratra aloha dia mandeha no zay le resaka teo zay dia ampidiro anatin'ny sampana be deaibe misy CFF ao rehefa tsy mety aminao ny CFF midira inona koa fefy inona koa misy ato mba miteny hoe nafafi tenena koa tsika tabity la tanora zokony misy re zany dia ampidiro any ny fitezana zaza tsy ndray any ampidiro any misy vokovoko manga tsy haiko koa na misy vokovoko mena tsy mivokovoko rehetrarehetra dia ampidiro any daholo fa mety zany raha zay ny fomba hitezana n'iny tanoratsika tetoanana lay tanoratsika zay any fitezana dia inona koa le Timoty faharoa toko fahaefatra andininy faharoa mananara dia mananara Timoty faharoa zany hoe anaro raha mbola azo atao dia manao inona foantsika mananatra asa kivy mihitsy mety tsy nieny izy androany za tamin'ny torindra fozako teny isaky ny tonga andavarangana midira va ina katekomene dia eno fa reko zany tonga indray ny rapitsoniny nitsena nitoramatoy tamin'izany mbola pifamofo midira va ny katekomene efa reko zany isaky ny mahita zany raha matora fozako zany dia inona foana ny eo ambavany midira va katekomene
zako sa aloha leniko tamin'ny voalohany saka mahita dia nidiraka tekomene sa ho za mantsy anazy izy ty tirena bilaka tekomene za koa mbola atao anatinatin'le tena koa mbo misy misikla kely koa tamin'izany aloha zany dia mba hoe ka zany zao za tsy ho avy akanao eto andavarangana etsony fa za atsoko ao ambadibadiky ny Saint Antoine ena fa zay mantsy mipetraka teo amin'ny Saint Antoine teo tamin'izany teo amin'ny trano azo le nisy any somefary io hoe sy ako anao dia mivoa amin'izay tao amin'izay tsy makeo tsona dia amin'izay tsy mahino an'le hoe midira ho akady voaka izy avany sao mety mihitsy voaka izy lasa zay za nieritreritra hoe afa-doza tamin'le telin'le rafozako fa aleko ary izy le fiteny naharary tatereny tsy etsina lany raha tao foa io rafozako ny tadidiko raha mba nanaiky an'le tenin'le rafozako tamin'izany hoe midira hoa ka te tsy very akehitriny dia zay nge nampitodika tamin'i Jesosy taty ariana hoe aloha marina raha nga mivavaka fa marina ny tenin'iny zay le mananara dia mananara fa akehitrina raha mijilamboto ny ovafoa vokatry ny teny isaky ny mandeha dia mananara dia nareo koa aza mitsatra fa ny tenin'Andriamanitra tsy miverina amin'ny raha tsy efa ambinina mizenany raha anazy teneny foana raha lana hoanina tsy hoany aloha adala ry zao fa mitory-teny reto vadiko reto ara zao tereniny adala fotsiny eny an-dalana eny misy olona mitondra lefina kely zay eny anina moa eny sabotsy dia ambana ny antsy dia zao ny ataony hoe ahoana moa le teneny raha mateo mba teneny kely sotra tompoka eny tompo afa fo kely niantsena tamin'ny latsinainy tamin'ny 5 sasany maraina dia misy adala izy aloha costaud be lava ranjanana izy sady izy koa bogosy be tena tsara tare izy dia mitondra bararata zay izy dia farango vy bararata lava be dia misy farango vy ohatran'le antsim-bilina reny dia efa tany mivarotra legioma rehetrarehetra tany izy efa teo amin'le mpivarotra paty jaune teo aminay izy no nanambana an'le madama mpivarotra ozy ny teneniny melamy ratsy fanao dia miverena amin'Andriamanitra anasatana ny Pilato dia naveo indray nakeo amina ka iza moa ianao re olona tsy anaovana vadina hira karaha ny salie na amerina dia zao ny teneniny avereny indro ataovy mafy fa njerijereny olona fantatro hoe ino vadin'ny pastera zao zay dia niteny mafy ny ogaoga be hoe melamy ratsy fanao dia miverena amin'Andriamanitra dia zay ozy izy fa tena tsemboka dia tonga tany an-trano ny teny amin'ny pastera ohatr'ohatr'ohatsy hoe rehefa tsy mahay mibebaka ny mpiandry sy ny vahoaka an'Andriamanitra dia ny adala ny abebaka sotra to mihitsy rehefa tsy tory ny endry iza no ampiasaina ny adala zareo keo fa fifeno adala mitory eraky ny tanàna zao hoe laza efa tsy misy koa eny aminareo to dia mamelamelatra baiboly eo tanao bebaka nareo Jesosy rahalahatra tsika mana hoe adala reny fa miteny aminao fa fomba fiasan'Andriamanitra reny hiteny anao tsy nahianao to izy Andriamanitra ny adala rehefa nasaiko nitory taminao fa ianao tsy mety mitodika mihitsy tereny anao hoe verena amin'Andriamanitra ambanako antsy mihitsy vo hiteny an'izany dia misy an'izany keo ny baiboly hoe tereo ny olona nina ozy izy hiditra misy an'izany ny baibolinareo ka zany zany rehefa tsy anao ny hery dia manao hatramin'ny adala fotoana zao rahalahy ananarana dia ananarana fa Andriamanitra efa ho avy tena mino an'izany amin'ny foko mihitsy tsy ho ela ny fahatongavan'i Jesosy raha zao tantara zao ny jereny fa akaiky ny raha anlandra Jesosy mahereza ry CFF tsy ny abetsaky ny olona tonga sy tonga akory ny antoko ny famonjena ho anareo fa Jesosy efa teto nanarika an'izao fotoana zao manamarina izy fa ianareo mpanompony efa mividiny tsy ho ariny mandrakizay zany mahatoky an'izany zay tapitra ny tantara fa tsy miakatra tsony ny soratra fa eo angambany dia vita ny tantarantsika aloha ny androany fa efa mifito latsaka izao fampitsodransika ny angatahana samy lasa mpitoro ny filazantsara daholo tsika manomboka androany na manao partage ianao na manohany ianao na ianao manao zay sy azo atao rahalahy za zao misy toana tia moka vidéo kely tapatapany 10 minitra isan'andro amin'ny Facebook toroteny sao dia mba mahaliana ny tanora ihany ny toroteny mba atao fa mitady mpiara-miasa amin'izany na ny asa zay atao rehetrarehetra mila fanohanana zany azontsika ifanomezan-tanana CFF zao manao vokatra androany tokony hoe tsy zavatra ho sarotro zany hoe fanohana zany tsy voatery hoe izy tena katikaty raha mihitsy loha atao amin'io zay tsika vo ividitike zany fa nytika ny volany amintsika eny tsy mila tokony be zany vo manolotra fa raha tian'Andriamanitra ho an'ny olona tsy miandro sokirina be zany izy farany fa sao de izy nareo be farany loatra paster teny aminay ho tantara tena nisy ty lazaiko aminao ty nanao fanandronany teo amin'ny doanina ambatona dama tonga avany kara anankirosa telo izy iny raha mantoa reny kara be reny voaka avany fianakaviana maro ngamba raha na totaly nisy teo hoe 30 na 70 olona teo tao anatin'le kara anankiroa ny tambatra
dia nitondra gisa isaky ny fianakaviana. Eritreretinao ohatra zany hoe fianakaviana ray misy fito zany zay a dia mitondra gisa anankiray. Dia ohatra zay isam-pianakaviana, raha nisy fianakaviana 5 zany na enina atao amin'ny kara anankiray dia firy zany ny gisa hoentiny? 5 na enina mitondra. Kara 3 zany ny teo a, mety eo amin'ny 13 gisa hoentina miakatra amin'ny doany. Dia variana zany a tamin'ny olona ato mitandrina ko jery azy tsara, mampalahelo azany reny olo reny Jesosy. Ary izy kosa tena mahafoy a, tondra gisa izy rehetrarehetra, niakatra daholo, niakatra nitondra gisa. Zay nandalo ray nitondra gisa fotsy, zay nandalo ray vita amin'izay zay natao ny lahady mitandrina ko. Vita ny lahady mitandrina ko, voninahitra ho an'ny tompo, fa nisy nanatitra koa anankiray tao aminahy. Fa dasy aloha ndratsika aloha fa vita le lahady mitandrina, niakatra le ramatoko moa somary bebe resaka. Pastera nateriko aingana taty aminao iny akoho fa efa saiky mata mibarika ny izy hita amin'ny herinandro dia nateriko aty aminao aty e. Tantara tena nisy zany a, ny ohatra hoe ay ve Jesosy akoho mata mibarika ny saika natery ny olona aty aminay e. Azonao zany hoe ho an'ny mpitoro ny filazany tsara dia akoho mata mibarika ny sahaza ho azy. Fandoany a ny olona mahafoy ho an'ny sampiny sy ny Andriamanina. Raha miteny zany tsy manala baraka anareo za akory, fa ny ahatonga saina tsika ny tenenako an'izany hoe ahatraiza reny fahafoizantsika rehefa ho an'Andriamanitra, dia ahatraiza ny fahafoizantsika rehefa ho an'ny sampy sy ho an'ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Ataontsika raha lamba homenatra hitodika mihitsika hanompo an'Andriamanitra. Zay efa miteny anao fa rehefa kelikely eo a irotsaka anao sevaly de bois masina daholo tsika afara satria hitady volo. Tsy hitantsony zay atao andoana sevaly de bois dia ozina re zay indray pastera dia tsy haiko hoe iraniza ho any alefa amin'izany sevaly de bois zany hoe ry fanampanazava sady misevaly de bois ihany a etikodiny eo dia gagy ianao a. Fa za manolo-kevitra ho raha sevaly de bois ny atao 5,700 ihany ho mety amin'izay. 5,700 ianareny 5,700 a ry zaza mpiodina mba miverena. Amin'izay le olona misitaingira sevaly de bois mehetrehatra hoe ohatra mpiodina be a zany amvosa za io sisaka satria mafy be le mitaky an'le inona moa le entimanana. Ka andaotsika andeha tsy vizina ohatra ny lakanjejo manomboka zao tena andetsika rehefa mba mahentsika hoe na iza pasteur tonga ao ray aman-dreny raha mandehana mianara fa mila fahalalana ny tanora fa tsy janona tanora fanafontsika. Fantaniana vonona sa tsy vonona ve tsika e? Vonona sa tsy vonona e? Tao raha lahy ifandray tanantsika fametanantsika ao amin'izao asan'Andriamanitra zao. Tsara Jesosy ary milaza aminao fa tena misy Andriamanitra eto amin'ny FPVM eto, mahavonjy izy. Amin'ny fotoana manaraka mpianatra mahakasika ny doantsika dia ho asehoko anareo ny doany anankiroa efa may teny amin'ny tanàna an-tandrimantsika hoe voaniditra ny filazantsara mainy anankiray a ankehitriny tankana ny doany anankiray aty manodididina aty ho voninahitr'Andriamanitra ray. Tsika andray tsy misangy amin'ny kalan'olo sy mivazimby zany, tsy misangy amin'ny devolo zany tsika. Ataontsika malala ny anaran'i Jesosy zany devolo zany ho fantany fa misy FPVM, misy fiangonana masina eto Madagasikara ary ho amin'ity fiangonana ity no hamonjena any Madagasikara. Sangana ivavaka tsika iamarana. Misaotranao za arira fa tsy nafeny nao anay zay tena sitraka toko azo. Inona moa miladery ny fetin'iny tsangany an-tanana zay ray rehetrarehetra tonga ato izy tompoko amin'ny Zomahery ny androany a dia makasika ny papa andray ny resantsika eto fa tonga foana maman a za maman a tonga ava daholo ny maman a ny zaza mambevavy a fa isy ray aman-dreny ampiana amin'ny herin'ny androany amin'ny roa tsy manao politika akory fa roa ohatran'izao aloha tsik zany atao roa ohatran'izao zany so isana hoe pastera teo amin'ny altara mihitsy nanao ohatran'izao fa roa ohatran'izao amin'ny roa ampiry atsika amin'ny roa amin'ny heriny androany a dia mba ho fetany ray satria dada zao hoe lanisany rayntsika eo mba hatohanantsika izy a dia ny fahatongavantsika foana fanohanana ny asan'Andriamanitra ivavaka itsika. Misaotra indrindra Jesosy a falifaly be ny izy miaraka aminao hoe ianao koa rehefa mampianatra anay dia amin'ny fifaliana mandrakariva ary tena tsapanay fa rehefa miteny ianao dia misy hery ny teny alokon'ny vavanao. Sambatra ra samy sambatra ny sofina na eno ny fampianaranao Jesosy ary nisan'ny tena tianao mihitsy ny manao fanoharana kely rehefa miresaka amin'ny vahoakanao ianao. Lina ny olona ny amin'ny teninao Jesosy ary tsy vitany lina ihany fa tena nanapa-kevitra iroso amin'ny fanompony
fa raha resaka tanora zay a zay rehetrarehetrareto mbola tanora avokoa raha oarina amin'ny fiainam-panahinay tanora fanahy dia ao anatina tanjaka tsy mieritreritra zay afaty azy akory dia rehefa matanjaka dia samy mieritreritra ny tena no mahay daholy mieritreritra ny tena no mafy daholy eny fa na zahiraka izahiraka ary indray mety mieritreritra ny tenany hoe zany tena mahay indrindra na za koa ny tena masina zany ke dia mariky ny fahatanorana daholy hoe fa ny olona antitra ara-panahy zany a petrapetraka endry tsara manambara ny fahalehibiazanao raha tenenina mafy zany mamaly teny mora zany ny tena atao hoe zoky ara-panahy zany ka mba tianay ny mba ho zoky ara-panahy tahaka amin'ny pasteura dada Randrenatoandro Jesosy tsy mba miteny mafy fa miteny mora nefa matapatolany zany Jesosy zany mba irinay Jesosy zany nge ny anarana eto hoe ny tanora rehetra tongeto na mety mieritreritra ny tenany hoe fa 70 taona 80 taona ary izy a dia tanora avokoa satria ny fahatanoranay mody indray tahaka ny voromahery dia mivavaka amin'ny anaranao zahay mba hiasa eto Madagasikara ianao satria ny hoaviny zao firenena zao a ankehitriny ny firenena mihitsy ary dia izahay reto ankehitriny a no anorina indray Jesosy ilay fanjakany Kristy a dia ilay fanjakana tsy azo ampiororona fantatra efa tsy maintsy ho avy eny amin'ny raha ho alanitra ianao efa nampanantena kosa nefa ianao hoe ny anaka ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo aho ianao misaotra indrindra Jesosy a tsangany zay hiasa amin'izay zay Jesosy tsy hifanaratsy tsy hifanenjika intsony ary androany vokatry ny CFF tsy mety ny fonay raha tsy mivavaka ao azy ireo fantatrao ny mety ady any an-trano atrehany any fantatrao ny olany Jesosy a mivavaka ho anay izy mihira ho anay izy mba hafanay mahazo ay mpanahy Jesosy dera sy nankalazanao izy hatramin'izay ary mbola anao izany mandraka izay izy ary ny tsara indrindra tao aminy a nefa nomeno ho anao fa androany ianao mbola anao vao ny fanekenao aminy ka ilaza amin'ny manao hoe hitako anaka ny fiazaka zahanao na dia tamin'ity takarivo ty ihany ary ho amariniko zany androany a ka hitenenako aminao hoe indro avoziko ny fanekena aminao ry CFF ho zanako mandraka izay ianao ary mpanompoka izay efa nividiko a tsy mba ho ariko ka dia hanolo-tsaina azy ireo mandrakarivo ianao amin'ny ady zay atrehany a hampahery azy ianao raha mety misy ny tsy fahafenoana amin'izay fanatitra natolotray Jesosy hanokatra lalana ianao andreo CFF reo ameno ny vokatra androany zay ny tanterahany tamin'ity androany ity fa manakare-pasoavany ianao Jesosy a manakare-pasoavany ianao na nytononkira-panahany ary ny mahatorotoro ny fonay mabebaka anay zany ary mivahoaka rehetra zay tonga kosa tsy sodomaina fa tsy ho tahaka nidirany eto a ny voany an'io varavarany io androany samy andray ny anjara fitahiny andray anjara sahaza ho azy izy ka ety ampamaranana Jesosy dia hoe ny amin'ny isam-batan'olona ianao zay matsiaro ny tenany mbola ho tanora izy na ara-panahy na ara-tsaina iresaka aminao izy androany ka mba hangatahany Jesosy a dia le teny ny dada teo mba hanolo-tsaina nay tokoa ianao araka ny Salamo 4:30 angina vetivety monja dia hoe ny amin'ny isam-batan'olona ianao dia hoy ianao Jesosy teny aminao Jesosy ianao hoe anaka inona ary ny tianao ataoko aminao a androany samy mangataka amin'ny Jesosy. Sotra Jesosy azafady a manapaka ny resaka ifanaovanao amin'reto olonao reto fa efa madiva ho alina ny andro Jesosy ianao kosa efa nametoky anay ianao mbola tsy nangataka ary ianareo a dia fantatry ny rainareo zay ndanitra zay tokony ho anao fa nininona kosa ny tonono ny vavandreo mpanomponao reo dia ho marina sy ho tanteraka amin'ny teninao hoe fanfononao a no ahavonjy anao ka nefa zay rin'ny fonao tokoa ny Jehovah Andriamanitra ray ka namarina aminao izy androany fa izy le Andriamanitra tsy niova ho maro sy anio a ary mandrakizay mandrakizay raha ainy nanokatra ny ranomasina mena ainy mamany olanao io a na dia ny androany ihany ary misaotra indrindra Jesosy a nametraka nytoy ny fotoana amin'ny herin'ny androany kio eo ampelatananao iny dada hitanao ny avizambozanany tafioery izy Jesosy nyresaka taminao teo izy fa niona taminao izy androany fantatrao fa tsy moro zany hoe ianao mananatra sy manitsy zany tafioery izy a mba tsy ho reraka Jesosy na ho sasatra amin'ny asa rehetra zao fiangonana zao kosa io ny tonian'ny fiangonana zay anisany kio karakara zao fotoana zao a ta io manokana izy sy ny ankonana
ary mba hoela fanapahana inko izy a ianao Andriamanitra manakarepasoavana anafiery azy mandrakariva amin'ny ady sy atrehany ka ninina zavatra atao sy karakara eny eto a dia mba hoeniky ny voninahitra ao atrany eny izany rehetrarehetra izany. Saotra indrindra tompo fisaorana ianao dia ndreto izay tompo hiaraka hisaotra anao iny teny mafy manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Rainay ao zo any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao nety atany tahaka ny eny an-danitra meo any Luziana saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay sy meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapana fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivonahitra mandrakizay amin'ny raisiny tsotranao fa amin'ny Jehovah Andriamanitra ray a anafiery anao tokoa ny Jehovah Andriamanitra ray a ka ny fahatandranao hodindray tahaka ny voro mahery ka ho marina aminao le teny amin'ny Salamo 4:34 manao hoe an'olo-tsaina anao a ka hitsinjo anao masoko ampianatra anao zay lalakaleanao a ka hanome sainao anao amangy dia amangy ianareo tokoa ny Jehovah Andriamanitra ray ka hampafantatra nareo ny lalana tokony mba atsika ka natanteraka ny teniny hoe indro efa vita fanekeny eto anatrehako ianareo a ka tsisy marombaka eo ampelantanako mandrakizay satria efa miteny aminao androany hoe ny any mpanompoka izay efa mividiko Jesosy a tsy mba ho ariko. Saora Jesosy a nidera sy ny ajary mivoninahitra teo anao rery any. Amen. Teraina iana rera teraina teraina Jesosy tompona teraina teraina ny fana ikio teraina fapanisy vonahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro enika mivonahany tany rehetra tehaka mafy eo any Jesosy tsika aza mbola miala aloha fa mbola tsy anao farateny a fa anao teny farany sorato mankasitraka tofoko manasantsika petraka vetivety avy efa irava ihany tsika soratsika Andriamanitra natateraka ny conférence izay nataontsika teto a mibanjina ny amin'ny hoe ny andraikitry ny fiangonana kristianina manoloana ny fitazana tanora tafita Ray Aman-dreny ny afatra tafita Ramatotoniny ny afatra tafita Pasteur José ny afatra mino aho fa be dia be no niraisina teto a ary fantatra tokoa fa ny fiangonana kristianina araka ny fantantarainareo teo a na ny Ray Aman-dreny a na ny antanatohatra maro isan-karazany a izay ho fampianarana ny tanora dia efa betsaka mba olombanona izy ireny fa indraindray isika tanora tsy mety mandray an'izany a ka dia manomboka androany a mba ho tanora mandray ny tenin'Andriamanitra tsika manaraka ny fitsipika izay omeny Jesosy atsika mba hafaly an'i Jesosy ny amin'ny mahatanora atsika satria itsika dia miasa rehefa atoandro ny andro ary mandra-piala atsika ety dia tanora foana tsika rehetra ka tokony hiasa sa tsy zany sika rehetra mihitsy ny tanora dia andao mba hiarahantsika mamaky angety famitinany tsy hoe tsy feno akory ny teninareo teo a tena feno be mihitsy a fa ny Timoty voalohany 2:4 hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy a amin'izany rehetrarehetra zany fa na ny Ray Aman-dreny any an-trano na itsika tanora dia rahantsika mamaky ty araka ny teneniko teo hoe tanoran'i Jesosy daholo tsika rahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany 2:4 andininy 12. Timoty voalohany 2:4 andininy 12. Miara-mahita ve tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy esy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Sika rehetra dia ho anahaka an'izany avokoa manomboka androany a tehaka ho an'ny tompontsika izany a me fanahy masina antsika mba hitoerantsika amin'izany rehetra zany a. Mankasitraka tompoko président Ry zafady ange le inona moa tonga teto ianareo a tsy haiko reny vidina vola ary ny ten'Andriamanitra tsy vidim-bola fa mety misy ny déplacement isan-karazany a dia misy fandraisana anjara kely avy amin'ny CFF fa amin'izany déplacement zany tompoko saotra tompoko kely dia kely ny ao anatiny ao fa araka izany hoe déplacement kely mety tsy tonga any amin'izay alehanareo akory raha fa dia mankasitraka anareo tompoko.
dia santatra ambavarano ny andro fa dia kely ny atomboana fa ho lehibe ny hafarana ny amin'izao fampianarana soratra masina zao a makasitraka tovoko tan'Andriamanitra tovoko ho antsika eny tovoko ho antsika CFF mila tonga te daholo tsika rehetra raha-piotso maraina amin'ny enina mitondra antsy sotra tovoko azafady ny lehilahy mba mijanona kely vetivety fotsiny ny lehilahy CFF rehetra mba mijanona kely azafady tompoko